Tompolasy tompovavy tafarakandray isika ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao androny talata 30 Aogositra 2024 izao ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiara-antsika amin'ity fandaran'ity ary mialohan'ny zavatra rehetra dia isaoran'ilay nahary no ny nanomezany antsika zany andro vaovao izany satria midika ho fitahiana sy ho fitariana izay fahatongavantsika amina andro vaovao izay dia na ianao zany any ampitan-dranomasina na ianao eto Madagasikara eto Tanindrazana dia ananterana n'izay arabo ambam-pirarian-tsoa izay arabo ambam-pirarian-tsoa averimberitsika foana fa midika ho fiarahana sy fifamatorana raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity rehefa talata takan'izao dia tokony ny député ny colonel Rambo no miakatra eto kanefa noho ny fotoana hafa izay tsy azo ny alana mihitsy dia tsy afaka miakatra eto izy zany amin'ity fandarana ity koatr'izay moa mbola avy eo namana fanira zafimanantany izay hitondra famakafakana ihany koa izy arakarak'izay aloha hevitra zay efa nomaniny eo fa ny faniritsika mianakavy dia niaraka hatramin'ny farany ao anatin'izany fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izany ka tsy ho fotoana very fotsiny fa ahafahantsika manamafy sy mampitombo ny fahalalana ny ambaindainy ny fandiniana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao izay tena manahirana dia manahirana tokoa raha tsy misy ny fiovana ihany koa zany dia tokony hiakatra eto amin'ny plateau ny miara-manonja MBS Radio Mada ny docteur Élysée izay filoha-lefitry ny antoko tiako Madagasikara fianaratsoa ao izany manakambara betsaka izy raha toka tsy misy ny fiovana dia zay zany ny programa zay nalefa aty amin'ny tenanay dia ho hitantsika eo ny fizotrany fandarana amin'ity fotoana ity fa zay aloha zany ny fandaminana ankapobeny zay ho fandehan'ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada matroka hatrany ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao matroka noho ny antony maro samihafa ary ny tena hoe amin'ny maha olombelona ny tena hoe maizina amin'ny fiainan'ny olombelona tompoko dia ny famoizana aina raha teto Madagasikara zany dia misesisesy mihitsy ny famoizana aina faobe famoizana aina faobe tsy vao ela fa vao aingana lately hoy ny teny anglisy vao aingana ny dikan'izany vao ainga kely le tery akazo be iny moa zany dia olona mihoatra ny 30 no may nidorana dia may atao amina tanàna teny amin'iny vatra akazo be iny fa tsika tsara no taterina teto dia teo dia hoe mitondra fampiononany zao hoe sinsisy ny antony moa zany tamin'iny dia hoe resaka fanafiana dia hoe mandeha ny ankety misokatra ny fanadiadiana zay foana no entsika misokatra ny fanadiadiana dia any aloha iny zany dia mizotra indray ny fiainan'ra malagasy dia misy tranga vaovao indray faty olona indray tsy voatery hitovy ilay faty olona fa ny itovizany aloha dia misy faty olona ampolony foana ary io moa fa tenentsika hoe na ray ara ny aina foya dia fa aina izay tsy misy mahasolo aina izany zay aloha ny amin'ny akapobeny dia vao omaly indray dia nisy faty olona indray zany nitranga tany Ikongo nisy faty olona indray dia inona ny fipetraklay raharaha satria rehefa trangan-javatra tahaka zao dia tsy maintsy mandinika tsy maintsy mamakafaka tsara ary ny tena foto-kevin-dehibe ny hoe raha nisy faty olona tamin'izao ora tamin'izao daty tamin'izao fotoana ohatra hoe tany aloha tany dia ny tena zava-dehibe zany dia hoe ahoana ny tsy iverenany zany intsony ahoana ny tsy iverenany zany intsony ary io zany tsy tenitenenina fotsiny hoe ahoana ny tsy iverenany fa misy andraikitra zay tsy maintsy raisinao fa mbola miverina iny ary mety amin'ny endriny hafa indray raha ohatra ka tsy misy ny fepetra zay raisina misy olona tokony esorina ve fa tsy mahavita ny andraiky ny tonga dia esory misy
fampahafantarana amin'ny alalan'ny sehatra isan-karazany na amin'ny alalana fikambanana na amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao indrindraindrindra tsy tanteraka de tonga de ahitsio zay zavatra tsy mety. Inona ihany koa ny fepetra tokony horaisina rehefa mitranga ny zavatra tahaka ny hoe von'olona sy ny hoe faty olona de rehefa mitranga zany lay izy de raisinao ny fepetra apetraka ny balizy mba tsy hiverena intsony, mba tsy hisiana faty olona intsony amin'ny endriny hafa indray. Manahoana ny fitazana ny vahoaka eo amin'ny fahafantarany lalàna, eo amin'ny fahafantarany izay tokony atao sy ny tsy tokony atao, mba hialana ny fanomezantsiny rehefa aveo hoe ka le izy ene le tary jaune rouge io de aka rehefa jaune rouge zany de tsy azo idirana zany sinsisa. Ianao mahafantatra ny tontolon'ny jaune rouge aty an-tanan-dehibe satria ianao mamaky gazety, misy radio sy misy télé, fa ahoana no ahafantaran'ny olona ny kongo zay lalana raha tsy misy izany resaka hoe jaune rouge zany. Ny olona izay mitobaka eo anatrehana zany vaovao aty amin'ny tanan-dehibe mbola tsy mahafantatra, tsy mahafeh an'izany atao hoe jaune rouge zany, fa tonga de entiny fony izy na hoe no ny antony maro samihafa izy de mandeha rehefa misy zavatra manaitra azy ao na misy zavatra dadaviny ao nefa le ato zany jaune rouge de mandeha izy. Fa mora ny mametsiny hoe ka jaune rouge io, mora ny mametsiny fa aiza ilay andraikitra amin'ny fanabeazana ny olona, ary io tsy fanabeazana ihany fa amina fandraisana ny andraikitra isan-karazana zany, eo ny fanabeazana, eo ny tontolon'ny fametrahana ny fandripahalemana maharitra, eo ny resaka sosialy, eo ny resaka hoe fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny sisa be de be zany ny zavatra izay tokony ampivoarina ao anatin'ny fiainam-bahoaka. Efa tenentsika foana hoe Madagasikara tsy Tananarivo rery. Eto Tananarivo ary ianao misy gazety, misy radio, misy télé, misy inona mbola tsy araky ny tokony ho izy ny fahazahoana ny vaovao sy ny fanabeazana, fa mbola misy ny sakatsakana maro isan-karazana eto Tananarivo zany ohatra ny MBS zao de tsy mandeha amin'ny bouquet satellite noho ny antony zay nanapaka an'izany mahafantatra azy hoe izy ny nanapaka an'io de izy tokony hanazava an'izay. De ohatran'izay le izy vao maika moa fa ny vahoaka ny kongo mora ane le mametsiny sy hoe manidika hoe ka io jaune rouge, jaune rouge. Fa rehefa tereny ny zavatra manery azy ny fokon'olona sy ny mponina any amin'ilay toerana dia iny no manosy azy. Rehefa misy mantsy ny trangan-javatra tahaka ny hoe faty olona sy ny sisa dia eo lo fanazavana ka zao natonga an'io, zao natonga an'io sy ny sisa. Dia andeha aloha iverenantsika kely ny zavatra nitranga atao ikongo maly tamin'ny folo. Zany hoe raha teto Tananarivo zany isika teto amin'ny miara-monja manao ny fanadiadiana isan-karazany le ao anatin'ny fandarana mihitsy zany hoe amin'ny folo dia tsy mbola nisy hoe nanana eritreritra hoe inona ny zavatra mitranga tany Ikongo omaly tamin'ny folo io fa aingana be zany ny fitrandram-baovao nataony mpanao gazety vahiny. Satria ny mpanao gazety vahiny ny tao Frantsa zao ny France 24, ny TV5 samy manana solotena, ny RFI samy manana solotena eto Madagasikara zany de aingana be fa isika teto Madagasikara efa ariva tany zay vao nafantatra hoe ay misy an'izao ary le izy raha mbola fanjevo be ny vaovao izay ny voaka. Satria raha teo amin'ny taremarika ny hoe ny maty fotsiny dia efa samy hafa ny teneniny ny mpampalala vaovao avy any Frantsa, hafa ny teneniny teo anivon'ny gendarmerie, hafa ny teneniny député Brunel, député voafoy tany Ikongo. Resaka taremarika fotsiny zay de efa fanjevo be nefa ny olona mila précision zany. Raha iverenantsika aloha zany le zavatra nitranga tany Napalahelo iny tany Ikongo de ohatran'izao mifandehany omaly zany tamin'ny folo maraina dia
tao amin'ny Brown gendarme ery tao a Ikongo dia notakiny ny fokon'olona ny amoahana zany an'ireo olona zay voasambotra tamin'ny raharahana hoe famonoana zaza varira na ren'le zaza le fotsibobo reny zany zaza albinos izay no filaza azy dia hoe voaroro ihany koa zany tamina resaka kidnapping de zao zany ataon'le fokon'olona hoe avoay tao anaovanay fitsaram-bahoaka dikan'izany fitsaram-bahoaka zany zany raha itsena de hoe avoay tao vonoina zay zany le izy dia avy eo zany le izy de hoe efa niakatra amin'ny feo niakatra amin'ny feo de raha mifanazamana koa de hoe misy mpandrangitra zany ao anatin'le fokon'olona misy mikopakafo de hoe avoay tsinsia dia hoe nandeha ny fampiresahana teo anivon'ireo hoe tao am'le olona zany tao am'ireo fokon'olon'ireo hoe nandeha fampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny gendarmerie tao am'le kazerina de rehefa nandeha zany le fampiresahana dia niakatra ihany ny maripana teo amin'ny ireo fokon'olona zany fa de hoe avoay tao anaovanay ny resaka fitsaram-bahoaka izany dia hoe rehefa tsy nety mihitsy moa zany zay zavatra tsy nisy ny hoe fifanarahana tao anatin'le fampiresahana de misy tam'le olona nitondra antsy misy tam'le olona nitondra kibay dia nandeha ny torapato de rehefa nandeha ny torapato dia ny gendarme ihany koa moa zany hoe nametraka ny périmètre zay hoe nametraka ny fefy zany hoe atreto ny tsy azo oarana de mbola nirogatra ihany le olona nandeha ny torapato de raikitra am'izay ny sakoroka de nisy ny tifidanitra nataony ny gendarmerie zany dia hoe nisy koa ny fandefasana bomba lacrymogène fa tsy naomby daholo izany rehetrarehetra izany teny ny afarany hoe ho fiarovatena sy ny sisa dia nitifitra ny zandary hoe rehefa de hoe tonga tamin'ny fetra tsy azo ioarana intsony dia nitifitra ny zandary hoe fiarovatena sy fiarovana zay arovana zany tao amin'io kazerina io de mivoaka am'izay moa zany ny taremarika hoe 10 maty 12 maty 7 maty 9 maty teo amin'nisany maty aloha zany tsy fantatra intsony nisany naratra 3 hoe zany hoe olona ampolony maromaro aloha zany no tonga teo amin'ny kazerina ny zandary zay zany amin'ny akapobeny le toejavatra ny tranga atao Ikongo de aveo zany nandeha am'izay ny faneho-kevitra maro isan-karazany am'izay hoe ka io zone rouge de tsy afa nanoatra mihitsy ny gendarmerie zany tao Ikongo fa tsy maintsy zay zany ny fetra farany de tsy maintsy nitifitra tamina bala réel zany to de hoe misy ny maty mort sur le coup moa zany be dehibe moa zany resaka teknika aloha zany amin'ny teny teknika amin'ny toezavatra ataka zao fa ny tsika de mazava ny resaka eto misy ain'olona aloha zany ary tamin'ireo hoe ao anatin'ny fokon'olona zany reo maty reo hoe tira en foule zay moa zany filaza azy teny teknika daholo zany de hoe mitifitra de ao zany misy olona maromaro zany de mitifitra ny gendarme avaty zany dia izay no vokatry le izy raisitsika tsy kelikely am'izay ny zavatra tokony alalinina amin'ny toezavatra tahaka an'izao eo am'le fampatarana ny vaovao aloha teo amin'ny fampafantarana ny vaovao aloha de ny tany ivelany no aingana indrindra tamin'ny famoahana ny iny vaovao iny isika ne raha teto Antananarivo ataontsika hoe raha nitranga zay zavatra zay tamy 10 tamy 12 tany mbola tsisy nahalala tamy 12 tany mbola tsisy nahalala fa ny vaovao vanivelany no namoaka an'le izy izany anisan'izao ohatra hoe ny France 24 ny TV5 sinsis de mba ahafahantsika zany mahita an'le hoe ahoana ny afangana ny famoahan'ny olona ny ivelany ny vaovao mitranga eto Madagasikara nefa ny eto Madagasikara indrindrandrindra ny ao ny haino manjery-panjakana dia tsy mbola atao hoe taraiky raha oharina tamin'ny
navoaka ny avy any ivelany dia toy izao ny fomba ny tanterany teo anivon'ny TV5 Monde journal Afrika omaly zany momba an'io raha tany Congo ny TV5 Monde raha teo moa manana solotena eto Madagasikara i Laura Verno zay collègue izy zany ao anatin'ny tontolo ny fampalalambo avao solontenan'ny TV5 eto izy mitrandraka vaovao ary de aingana ny fitrandrahan'ny vaovao ndeha arahantsika betrany ary ny fomba ny tanteran'ny TV5 an'izay raha tany Congo zay aloha afantarantsika hoe ohatran'izany ilay izy fa itsika eto toerana indray no somary taraiky ndao. À Madagascar, cette fusillade mortelle à Ikongo, dans le sud-est de l'île. Des gendarmes ont tiré ce matin vers des habitants qui réclamaient qu'on leur livre 4 suspects. Ils avaient été arrêtés dans une affaire de kidnapping d'un enfant albinos. Dernier bilan, au moins 14 morts selon les médecins, 11 selon la gendarmerie et 34 blessés. Notre correspondante sur place, Laure Verneau, nous en dit plus. D'après le dernier bilan du médecin-chef de l'hôpital d'Ikung, 9 personnes sont entre la vie et la mort. Elles attendent un hélicoptère du gouvernement pour être transférées à la capitale où elles pourront être soignées. Il faut savoir que la ville d'Ikung est extrêmement enclavée et dure d'accès par voie terrestre. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ce matin? D'après un gendarme impliqué dans la fusillade, environ 500 personnes ont essayé de forcer l'entrée de la caserne. Les villageois voulaient récupérer les suspects à l'intérieur et faire justice eux-mêmes. Les gendarmes ont donc d'abord lancé des fumigènes, puis fait des tirs de sommation et enfin ont tiré sur la foule, dit-il, pour se protéger. Le député Jean Brunel, le député de la localité, lui dément cette version et explique que les gendarmes ont tiré sans avertissement directement sur la foule. Pour le moment, le calme est revenu dans la ville d'Ikung, mais le député craint de potentielles représailles de la part des familles des défunts. Zay ny fomba tantarany Laura Verno zay correspondant zany solotena ny TV5 eto Madagasikara izany enitsika tsara teo ny fomba nitanterany azy fa dia eo amin'ny resaka faty olona aloha de fa misy mifanjevy be tsy fantatra tsony hoe ahoana dia izy ihany koa dia nifandray tamin'ny député Jean Brunel zany zay voafidy tao amin'ny distriktan'ny Ikongo. Inona no tena hoe tsara resahana amin'ny toe-javatra tahaka an'izao. Eo amin'ny resaka aloha hoe ty le resaka zaza variry ty. Betsaka tompoko ny fitondrana mifandimby teto. Fa raha hoe kidnapping, fitadiavana zaza varira dia amin'izao fitondrana sy régime izao no ahitana an'izany, misy an'izany. Betsaka ny olona bobo, betsaka ny zaza bobo, zay moa fahalalana no fomba fahafantarantsika azy fa hatramizay miaina toy ny olona rehetra eo anivon'ny fiarahamonina izy ireny. Tany amin'ny fitondran'ny président Tsiranana ny président Ratsiraka taty amin'ny deuxième république tsy resantsika zay tetezamita mifampitapita teo dia nandeha ny taty amin'ny président Safi Albert, tonga ny président Marc Ravalomanana, tonga ny président Hery Rajaonarimampianina nisy tetezamita tao aoriana ny 2009 tsy naheno an'izany hoe aferana zaza varira zany hoe olona bobo zany, zaza bobo, tsy naheno an'izany hoe alana ny voamasony de fampitadiavana de am'izao fotoana zao nefa mitrangy zany any amin'ny faritra rehetrarehetra de mivoaka gazety de mivoaka amin'ny fampalalambo avao. Fa inona ary ty? Fa inona ty zavatra miseho eto Madagasikara ty? Dia lasa ny olona zany sy ny fokon'olona sy ny olom-pirenena no atao hoe miady rery manoloana nyreny toe-javatra ireny. Misy ny fitarainana etsisery, misy ny fitoriana mipetraka etsisery. Fa ny zavatra misy de mbola mitohy foana. Misy voamaly teto ny namana avy any Ampani, avy any amin'ny faritra Toliara iny, mbola anteny foana hoe io resaka zaza variry io de mbola misy. Tsy ray tsy roa fa eny foana zany zavatra zany. De
aiza ny fanadiadiana momba zany ary aiza ny vokatry ny fanadiadiana momba an'ireny toejavatra reny fa de onoono eninao misy asan-devoly io hoe misy an'izao io hoe io resaka fakana voamaso misy ambadika io hoe efa tena asamy maizina mihitsy io hoe tena manjaka mihitsy ny asamy maizina e sinsia sinsisa fa iza ny manao an'ilay zavatra tsy mety zavatra mamaofady fa izy avaiza ny source-an'io ahoana ny momban'io de rehefa tratra ireny olona ireny de ahoana fa inona no ataony maninona no manao an'izany maninona no mitranga le izy de misy hoe kidnapina de misy hoe resaka hoe zaza fotsibobo tadiavina de alana voamaso sy ohatran'izay any aloha zany no netomboan'le resaka zany hoe rehefa tsy voafehatra any amboalohany aloha zany ny fitaran'io dia mahazovahana le izy misy andraikitra tsy vita ao zany ho an'izay tompona andraikitra zay misahana ny fikarohana momba an'izany fa tsy hoe variana ty amin'ny resaka politika fitsikerana amin'ny mpanohatra zany no mamaika fa le aim-bahoaka ary le vahoaka malagasy efa mifampinana efa misy problema vahoaka samy vahoaka ihany mifanao kidnapinao de vahoaka ane reny olona variry reny de alaina voamaso sinsiasisisa ahoana ny momba an'ireny tsy hitanao hoe ahoana ny toyany fa de misy foana le izy misy foana de eo am'izay tratra le olona zany hoe nisy voaroroa hoe efatra sinsisa le tao ikongo zany hoe tratra de avoay anaovana fitsaram-bahoaka ozy le fokon'olona eo ndray tsika fa maninona no mitaky fitsaram-bahoaka ilay fokon'olona nefa lazaina fa hoe tany tandalana ny eto Madagasikara fa maninona nisaky ny misy zavatra tahaka zany misy hoe dalo tratra ihany koa de mitaky fitsaram-bahoaka ny olona maninona no izay fanontaniana maninona izay dia tokony miantefa any amin'ny mpitondra fanjakana zay zareo no tokony antany an'izao hoe misy rafi-pitsarana eto misy exécutif eto misy rafitra mpanao lalàna eto fa maninona ilay vahoaka malagasy ilay afokon'olona any amin'ny toerana anankiray no mitaky fitsaram-bahoaka raha vao misy zahatra ohatr'izany de hoe avoay tao anaovana fitsaram-bahoaka avoay tao anaovana fitsaram-bahoaka tsotra ny dikan'izay tsy mahatoky ilay fitsarana lazaina fa hoe fitsarana hoe ao anatin'ny hoe fanjakana tandalana ny vahoaka malagasy raha raisina am'izay zay fotsiny tsy mahatoky de tokony antany tena zany ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao hoe fa maninona ilay vahoakako no tsy mahatoky maninona ilay vahoaka malagasy no tsy mametraka an'izay hoe fitokisany amin'ny rafitra misy eto amin'ny firenena zay tafiditra ao anatin'izany ny rafi-pitsarana maninona le olona no mitaky an'le hoe fitsaram-bahoaka dikan'izay tsy mahatoky an'ilay rafi-pitsarana izay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay misy lalam-panorenana izay tratratraina foana hoe tany tandalana maninona le vahoaka malagasy no lasa miditra any amin'ny resaka hoe fitsaram-bahoaka ny eo mifampifezana ny anato amin'ny fiarahamonina any azy amin'ny faritra maro de miditra ny resaka dina fa zany resaka dina zany ary resaka hoe fampitondrana ao anatina fiarahamonina zany fa raha hoe ny raisana mafirenena demokratika ny firenena malagasy de ny fahefa-pitsarana raha raisana aloha zany zay hoe sehatry ny fitsarana zay any aloha le resaka hoe faty olona sisisa zany mbola voka-javatra zany fa ny tsy fatokisan'ny vahoaka nylay rafi-pitsarana sy ny raharaha-pitsarana eto Madagasikara no mahatonga ny olona any rehetrarehetrany mitaky ary miditra amin'ny fitsaram-bahoaka mazava loatra fa tsy ao anatin'ny cadre ny resaka hoe fanarahana ny lalàna izany fa rehefa tsy atokisany le izy de miditra amin'ny resaka hoe fitsaram-bahoaka izy fantatry ny rehetrarehetra ane zany hoe fitsaram-bahoaka zany fa
tsy izy zany fantatra zany ary hoe misy an'le olona le hoe voasambotra de hoe fa ao amin'ny kazerinao zany raha tamin'ity aferany kongo ity dia zay no izy zany de fa nandeha zany ny fandresen-dahatra nataon'ny gendarme hoe tratra zay olon'ireo de fa hoe mandeha amin'ny procédure ny lalana isan-karazany araka ny voalaza ny lalàna dia mandeha any amin'ny fahefa-pitsarana sy ny sisa dia arakarak'izay fa tsy nirarahin'le fokon'olona zany tsy nirarahin'le fokon'olona de maninona zany ny fanazavana hoentin'ny zandary maninona zany ilay hoe fisian'ny fitsarana maefa eto amin'ny firenena no tsy rarahin'ny olona tsony zay le fanontaniany zay le fanamariany zay fa tsy mainka fotsiny hoe eto an'ny fanjakana ny fitsaboana an'ireo narahatra sy ny sisa tsy any zay le izy io zany zao ny lefa namany eto zany zao raha ny voizin'ny ity tandrazana de hoe raha raha nikony izy tafiakatra 3 no maty ho avy any toerana ny délégation natarihan'ny ministre ny fiarovam-pirenena ny talata 30 aogositra ka io moa efa nytenentsika teo le nisamy maty zany de fa miovaova be ka izay le fipetraky le raharaha mazava be le izy nahoana le olona no mitaky an'ilay fitsaram-bahoaka satria tsy maharesy lahatra azy intsony ny fanazavana hoentin'ny mpitondra fanjakana tsy maharesy lahatra azy intsony mihitsy satria izy efa iaran'ilay fasiarana ny sanandro any amin'ny tany lavitra andrina rehetrarehetra any toerana tsisy lalana de zay no mahatonga an'io tsy misy afa-tsy zay raha mandiny tena zany ny mpitondra de ny hoe izay zany eny efa tsy atokisan'le vahoaka zay hoentiny satria endrika isehoany io ny fitakina ny fitsaram-bahoaka tompoko de midika mazava ny tsy fahatokisana ny rafi-pitsarana manara-dalàna eto amin'ny firenena fitsarana nefa egalina fitondram-panjakana satria rafitra anankiray ao anatin'ny fitondranany ny fitsarana ary fahefana anankiray izy eto anivon'ny firenena zay ny mahatonga ny maro zay ny mahatonga ny any ivelany miteny foana hoe alao mba tena hoe maleo tena tsara ny fitsarana manana maizy azy tsara ny fitsarana eto amin'ny firenena mametraka tsara amin'ny hoe tena toerana saza azy fa tsy tsofotsofoana fangarona isan-karazany zay manjaka eto amintsika de tsy mahagaga mihitsy raha mitaky fitsaram-bahoaka ilay fokon'olona mitaky fitsaram-bahoaka izy dikany fitsaram-bahoaka ny dikan'zany raha itsira de alao reglenay ny afery zany hoe dikan'zany alao reglenay nefa misy rafi-pitsarana mazava tsara io zay aloha no mahatonga n'izay le hoe fitakina fitsaram-bahoaka izay de rehefa nitaky an'le fitsaram-bahoaka zany le fokon'olona zay nytenen'ny TV5 teo hatrany amin'ny 500 zay nytenen'ny teo de nirongatra ireo olon'ireo dia io no iafarany io tifitr'olona io zany nataon'ny zandary io tifitr'olona zay nataon'ny zandary tao Ikongo io de fa vokatry ilay tsy fifehezana sy vokatry ilay tsy fisiany fahatokisan'ny vahoaka malagasy intsony ny eo amin'ny resaka tontolo-pitsarana ka mitaky ilay vahoaka hoe fitsaram-bahoaka zay le izy efa voka-javatra zany io fa raha ohatra hoe mipetraka araka ny tokony ho izy tsara hoe atokisan'ny olona ny resaka tontolo-pitsarana sy manodidina azy tsy nitaky fitsaram-bahoaka ny fokon'olona tao Ikongo tamin'ity raharaha ity tokony iaiko zany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao fa misy andraikitra tsy vitany ao fa tsy mainka fotsiny hoe amono avo na hoe anadio tena amin'ny hoe ka io tsinona zone roa sy ny sisa mariny zany
kaona gendarme zany a kazerina zany a zone rouge zany marina tsara mihitsy zay fa mialohan'zay aloha mialohan'zay dia oka aloha azava tsara mihitsy fa matoa le olona zany a miditra any amin'ny fitakiana fitsarambahhoaka dia tsy atokisany ny fitsarana izay misy nahoana moa enontsika foana ane hoe misy olona efa tratra zao ny tena nandany mondro kely mihitsy ny fokon'olona ny mpitandro filaminana nitady ny olon-dratsy nentin'ny fiarahamonim-pirenena teto zao isak'izay miakatra eto de hoe zany foana fitaraina ny olona hoe tratra le olona dia afaka andro vitsivitsy volana vitivitsy hoe eno zany hoe lasa nigadra tany de aveo de iny fa mivoaka ndray de le olona avy nigadra indray no manao menasy alay fiarahamonina hoe hitanareo tsara fa tafavoaka zao ohatr'ohatr' zany ny zavatra eno zany any rehetrarehetra ny tanteriny fivato teto moa zany ny ray aman-dreny Rawily tenen'zany foana hoe betsaka ny tranga ohatran'izay de lasa teraka ao anatin'le olona zany ny tsy fahatokisana intsony ny tontolo-pitsarana izay amisy dia mahatonga azy manao an'izay hoe mitaky ny fitsaram-bahoaka izao de zao mivokany zao anefa alao zany ny toe-javatra tahaka an'izao tsy misy mihitsy hoe fanliana andraikitra na ahoana tsy tokony izy zay fanliana andraikitra izay fa mipetraka tsara eo amin'ny andraikitry ny tsirairay ny tsirairay tia ny andraikitra ihany na tia ny andraikitra ihany na tia ny andraikitra ihany de resaka tontolo-pitsarana aloha zany ny tena voatonona amin'ity raharaha ity raha io resaka tany Ikongo io resaka tontolo-pitsarana de eo am'izay arytsika ho alefatsika lavidavitra ilay izy raha ny filoham-pirenena zany zao am'izao fotoana zao dia raha resaka tontolo-pitsarana dia manana andraikitra ao anatiny izy satria izy eny filohan'ny CSM filan-kevitra ambonin'ny fitsarana conseil supérieur ny magistrature sa inona andraikiny zany raha ny hoe fiainana eto Madagasikara voalaza ny lalàna zany hoe filoham-pirenena no filohan'io ary raha ohatra zany ka hoe misy fitsehoan-javatra tsy fahatokisana eo amin'ny tontolon'ny fitsarana tsy fahatokisany vahoaka ny tontolo-pitsarana dia io zany tsy hoe misy ministera amin'ny fitsarana ao misy mpitsara ao misy an'izao ao marina zany fa mbola misy ambony lavitra no zay raha ny resaka ravitra zany raha hoe resaka CSM to zany ny filoham-pirenena ny lehibe an'io dikan'izay zany tena hoe ao amin'ny exécutif le izy satria raha fipitsarana aloha zany satria le filoham-pirenena man zany manana andraikitra hafa ihany ko izy mbola resantsika ohatran'izay eo aloha malehibe an'ny exécutif azy ny mpanatanteraka fa atoko nefa izy lehibe an'ny CSM aty amin'ny raharaha-pitsarana de nefa ao amin'le raharaha-pitsarana misy fay misy zavatra tsy milamina misy zavatra tsy mipaka any amin'ny vahoaka malagasy ilay izy dia misy fahalemena zany ao misy fahalemena zany ny tontolo-pitsarana impiry zay no nitenenina fa tsy hitanao zany izay fivoarana zany rehetrarehetra zany anie ilaina diniana any amin'ny fikaonan-doam-pirenena daholo zany rehetrarehetra zany ohatra fotsiny zany ankoatran'ny raha-pifidianana ahoana zao zany zavatra zany ny anankiraiko aty amin'ny resaka hoe fitandrona ny filaminana aty amin'ny resaka fitandrona ny filaminana hiditra amin'izay mantsika amin'le resaka hoe zone rouge ka io tsy inona zone rouge faritra mena ka ianao zany raha vao miditra ao amin'ny faritra mena de tonga anao de efa mandika lalàna de anefatra amin'ny ainao de zay zao ty nitrangatany Ikongo ty fa mba misy ve fampianarana ny olona an'izany antsoina hoe zone rouge zany ahoana ny fipetraka fanazana ny olona aloha amin'izany resaka hoe zone rouge zany tena fantatra le fokon'olona ve natao hoe définition ny zone rouge fantany ve zany
samihafa mantsy zany hafa ny hoe mahafantatra kanefa nohony tena hoe fihetse-po sy etan'ny fo noho le hoe misy zaza maty de hoe anao fiveriny ainana de hoe zone rouge ary ty zay zany le hoe mahafantatra de raha mbola mitsofo koa zany de hoe manao fiveriny aina satria mety anefa hatramin'ny aina rehefa hoe zone rouge de misy indray nefa ka anankiray indray ny hoe tena tsy fantany mihitsy ary misy olona tsy mahafantatra mihitsy hoe inona ny vokany fitsofotsofoana any amin'ny faramenana ny zone rouge tena misy olona ohatr'izany na tsy Antananarivo ara misy olona tsy mahafantatra an'izany tontolon'ny faritra menana ny zone rouge izany ao zany mahafantatra hoe za anao fiveriny aina sisida ny dikan'izany hoe mbola hiditra ao amin'ny zone rouge ihany ao no tena tsy mahafantatra mihitsy hoe inona ny dikan'izany zone rouge ranga vo eo ranga le olona anaovanay fitsaramba izy am'ireo zany le mitranga tany Ikongo atao hoe zone rouge hoe kanjandary ty de hoe tonga de hiditra ao le hoe anao sisida ao le olona sa hoe tena tsy mahafantatra mihitsy le olona hoe zone rouge le izy enao aty atapony aty no mahafantatra hoe zone rouge ka io ane zone rouge ka io ane zone rouge enao aty ambony braosy ny seza aty mahafantatra an'izany fa ny olona ny Kongo any amin'ny toerana zay tena faralavitra any lalana tsy misy ny fampahalalam-baovao feran'ny sasany zay tonga any tsy mahafantatra inona ny olona fa ny fatany tao andohany tamin'io de hoe misy olona voatazonao nisy zaza nkidina be de nisy zaza maty zay ny tao andohany zay avoay tao tsy afaka anao raisonnement an'izany izy ny fahalalany raha teo tsy ampy ianao aty Antananarivo aty mizesta hoe zaka io zao ka zao eo ambony latabatra fotsiny fa le fahalalanao iny anga mitovy amin'ny fahalalan'le olona ny Kongo izy hoe fampijaliana amin'ny resaka iny izy teo kapsily le loarana resaka kapsily ny varsa ina sy ny batona maty koa menaka loarana amin'ny afatra amin'ny batona maty koa if zany ny fijaliana nazo an'le vahoaka any Kongo ka nampiakapofina ny député Brunel zay fidin'ny olona ianao ve aty ivelany de afantatra ny ao fiainan'ny olona ao Kongo noho ny député Brunel izy ny ao fantany ao efa ampijaliana amin'izany zavatra zany le vahoaka ny Kongo de azao mbola matindray io aloha ninona zavatra tenenina de faty olona io ninona tenenina aloha de misy aina latsaka tao misy an'izay faty olona zay tao zay zany aloha ny momba an'iny hoe resaka zone rouge ka io tsinona zone rouge io zany sasany ka io tsinona zone rouge Ambotsiroatra angaty zone rouge lapan'Ambotsiroatra angaty zone rouge tamin'ny 2009 tompoko fa rehefa nitarika vahoaka tany zay nitarika vahoaka teny Ambotsiroatra aloha zany ampatsivina kely fa nga Ambotsiroatra tsy zone rouge fa ninga teo amin'ny 13 mai sasany hoe zao de zao de nitaritana le olona zay ny akamaroany zany enti-po fotsiny satria efa nisasana ny atodohany de nitaritana nankeny Ambotsiroatra dia ireny ny vokany tsy hiditra lalina amin'ny resaka hoe avaizany tifitra hoe zao fa le resaka zone rouge ny tiatsika ho tenenina eto fa rehefa inona de mety makany amin'ny zone rouge fa rehefa inona de tsy mety zay le izy rehefa iza mitarika olona makary de hoe ahoana fa rehefa iza de hoe ahoana fa ity mbola hoe vahoaka izay tsy mitovy aminao eto Antananarivo ny fari-piainany tsy mitovy aminao eto Antananarivo ny fahalapahalalany tsy mitovy aminao eto Antananarivo ny fahazahoany vaovao tsy mitovy aminao eto Antananarivo ny fanabeazana zay azony fa ny manosika ao anatin'ilay vahoaka dia ny fitiavan-janaka zay no natonga an'io fitiavan-janaka ary amin'ny malagasy tompoko zany zanaka zany de tena avo leta be zany ny valeurany atao hoe zanaka zany na fotsibobo io na clémaine io na mahantry io na manana miampy io fa rehefa hoe zaza dia manana ny lanjany ary zay no antsoina hoe droit de l'enfance izay adradradradrainy ny UNICEF isanandro Madagasikara manao sonia an'izany amin'ny fanarahany iraisam-pirenena
tia ne resaka zaza ny etombo an'ity aferan'ny kongo ty fa tsy misy mihitsy hoe ny zaza fotsibobo na ny varira dia tsy manana zo fa afaka anaovana opération zao tsisy an'izany fa rehefa zaza de zaza na klemaina izy hoy isika teo na bobo izy na nininne zay nanaovan'Andriamanitra azy eo de manana ny zoany reny ary mila arovana izaka ny zoany fa zao lasa misy ny hoe opération na zaza varira de tadavina de hoe ny masony hoe mila voamaso hoe sinsis am'izao fitondrana zao no misy an'izany amin'ny fiainantsika aty amin'ny 2024 no misy an'izany fa tamin'ny fitondrana tany aloha tsy nahenona an'izany hoe zaza varina misy mitady zany de kidnappé zany de vonoina ny fitondrana farany teo zao hoe fitondrana président Hery Rajaonarimampiana tsy nahenona an'izany fitondrana président Marc Ravalomanana tsy nahenona an'izany fitondrana Didier Ratsiraka Zafy Albert Philibert Tsiranana tsy nahenona an'izany eny fa natrany amin'ny fanjanahantany raha tsy nahenona an'izany mpangalajaza nisy mpakafony nisy zany moa zany mbola resaka nandeha koa moa zany tamin'izany fotoana zany fa ity tena hoe inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ny mahatonga an'izany dia tsy totosany ity rezime ity ny andraikitra izay akinina aminy zay le izy tsy totosa anyity fitondrana ity ny andraikitra izay sahaniny manoloana an'izay raharaha izay zany aloha le resaka tontolo am-pitsarana zay le resaka hoe tontolon'ny fanabeazana sy ny fampahafantarana hoe zone rouge io zone rouge fa ny fahafantaranao an'izany tsy fantatry ny olona any ambanivohitra be any akoatr'izay ihany koa ny eo amin'ny resaka hoe fitandronan'ny filaminana ny mpitandro filaminana ninona fanazavana zay nomeny teo aloha de nisy fahateolona io zay ninona fanazavana ka efa taty amin'ny faritra efa tena tsy azo anoharana zao de tsy maintsy nitifitra sinsisa ny lesona zay ampianarina vahoaka de hoe ny mpitandro filamina de hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy amony vahoaka zay ny lesona ka zay ny lesona isan'andro aloha zay mifantatry ny olona zay dia tsy nahomby mihitsy le négociation fa maninona ny tsenon'ny olona ny fanazavana enony ny ientin'ny mpitandro filaminana talohan'le tifitra de après azay aloha nisy crémogène sy nina moa zay tiranlera sy ny sisa fa maninona ny tsenony le vahoaka intsony ny fanazavana no entin'ny teo anivony gendarmerie le tao ikongo satria mbola nisy an'izay aloha mbola nisy fampiresahana ohatran'izay fa tsy nirarain'le vahoaka zany dikan'izay zany rehefa mpitandro ny filaminana no tsenony ny vahoaka de efa tokony heritreritra zany ny lehibeany zay any ambony rehetrarehetra any fa iza moa no filoha faratapiny mpitandro ny filaminana filoha-pirenena ny filoha faratapiny izy manana an'le maribona indrindra eto amin'ny firenena izy ihany fa ny deuxième classe de ho an'ny olona tsotra civil zay ny faratapany fa ny première classe grand croix première classe de ny filoha-pirenena irery ihany le apetaka eto rehetra nkitana be iny izy ihany manana zay ary rehefa vaintsisy hainy de izy misafiny andeha tafika izy ny filoha faratapiny tafika ka ny gendarmerie nga tsy ao anatin'ny folo alina misy andraikitra zany zay zavatra zay misy andraikitra zay fa na toninona tompoko fitaovam-piadiana eo ampelantanana rehefa ny fifandraisany samy olombelona no tsy mety ny mpitondra sy ny oentina dia maninona zavapoana zay ka eo amin'ny tono hoe tontolo amin'ny fitandrona ny filaminana to zay zavatra saripady io zao ny zavatra antranga tany kongo dikan'izay zany mila jerena daholo zany rehetrarehetra izany rehefa tsy voafe le izy de aloha mametra-pialana rehefa tsy voafe rehefa tsy vita le andraikitra de aleo mametra-pialana tompoko fa de zao foana ve no hainany gasy fa ty olona atao akazo be fa telopolo mahery de eo de tony ray
satria le izy mifandray foana ny fitandrona ny filaminana tsy mandeha fotsiny am'izao fa raha vao mandeha zany ny fisamboran'olona ny fisamboran'olon-dratsy na hoe fiahiahina sy ny sisa soupçon hoe zao hoe sy ny sisa mandeha ny fisamborana dia tsy maintsy any amin'ny fitsarana no efarany iny aty amin'ny tontolo mpitandro filaminana tsy atokisan'ny olona aty amin'ny tontolo mpitsarana tsy atokisan'ny olona inona zany ny tenena tany tandalany Madagasikara tany tandalany Madagasikara tany tandalana ahoana mahafantatra zay mahafantatra fa ny tsy mahafantatra tsy mahafantatra zany hoe any amin'ny resaka fanabeazana mihitsy no tafiditra amin'izany ny resaka fampahalalambo avao eto hoe misy fiangarana ny sasany alefa ny bouquet satellite ny sasany tsy alefa fa ngany MBS rery ny tsy mandeha ny bouquet satellite izy menakavy mandeha daholy ny MBS tsy mandeha namana chaîne hafa tsy mandeha de zany zao defa tsy mety zany misy mizanatsy ny rinila ao anatin'le izy de rehefa mitranga ny zava-doza satria zava-doza ty tany Kongo ty dia eo am'izay mandeha ny famonoana afo sy ny sisa de tena mampalahelo lay zavatra mitranga inona zany ny famitinana sy conclusion manoloana an'izany toe-javatra zany ny famitinana an'izay de tsotra mametra fialana rehefa tsy vita ny andraikitra akinina aminao vahoaka ny resaka eto firenena ny resaka eto fa ty tsy vitan'ny fisehosehoana eto sy eroa fotsiny fa mametra fialana rehefa tsy vita ilay izy eo zao misy meno an'izay de misy miteny ray any io ndray mpanohatra ndray ny ao anatiny ao ambadika zany sy raha itsikera zany zao ny mpanohatra de tonga de tsotra hoe mitombona na tsy mpanohatra ary nde atao hoe STEAM nde atao hoe tsy RMDM nde tsy atao hoe panorama nde tsy atao hoe tsy HVM no miteny fa nde atao hoe ivelan'ireo sehatra eo mihitsy fa ivelan'ny fitondrana no mitsikera de aloha de tsorina hoe mitombona ny tsikera fa tsy resaka hoe fankalana ny anina na hoe fankalana ny anina efa tonga hatrany amin'ny famoizana ain'olona le izy ka ahoana indray de ahoana indray zany zao nytoy an'io ito ny fanadiadiana misokatra ny ankety zay foana fa ale ary amin'le fototra ary mihitsy ano tsy araky ny tokony ho izy tafiditra amin'izany amboary ny lalana makany Kongo mba ataovy goudron ohatran'ireny rokady eto Antananarivo reny ny any Kongo fa ngatsy vahoaka reny fa ngatsy vahoaka ny vahoaka ny Kongo no tsy afaka hisitraka ny hoe lalana tsara asio tena hoe zavatra ilain'ny vahoaka any amin'ireny toerany reny tsy Kongo ihany fa amin'ny toerana rehetrarehetra tsisy an'izany hoe district ambony de district ambany zany tsisy an'izany fa rehefa eto Madagasikara rehefa voaka malagasy de voaka malagasy toy ny zaza io na fotsibobo izy na clémaine izy na inona io na ino zay nanaovan'Andriamanitra azy dia mizaka ny zon'ny zaza de ohatr'izay koa ny district rehetra eto Madagasikara ny commune rehetra eto Madagasikara ny fokotany rehetra eto Madagasikara fa tsy hoe arisy lokony sy fokotany de aritsiko tiako fa ny ato akamako de ny ato tsy akamako satria azahako efa hitsinjo zao zay efa hitsinjo zao zany foana ve ny enany eto de ny mahantra ihany fa manana ihany tsy atsapan-dranona Ambatolampy Ambatolampy atsapan-drano vao nalehanay tamin'ny farany teo ajobilina fiangonana 500 taona nitokana fiangonana tsara tarehibe fiangonana angeza zany sady tsara tenen'ny sasany any ambanivohitra fa tsy zay ratsy be ny lalana 100 000 francs frais-ana taxi moto eo Ambatolampy makany raha ohatra ianao olona ray fa raha manao tainginy efatra tainginy dimy de 35 000 francs 7,000 ny frais moto tainginy efatra tainginy dimy misy vehivavy bevoka amin'le moto iny mbola ny sasany mbola mitaiza kely mbola mitanarina ohatran'izao saika nalefako teto le sary fa ozy hoe tena aloha manaraka zany ny zavatra misy am'tinantsika azy ary sy ny FDB mivoaka ao anatin'izay fa makavakan'izay hiditra eo namana fanira zava-manazany satria fandray ny pisehatra manaraka izy de zao fotsiny rehefa tsy vitanao ny asanao na misehatra ino io na misehatra inona indrindrandrindra ao anatin'ny fitantanana amin'ny firenena dia aleo
mametra-pialana indrindrandrindra ho an'ny olom-boatendry raha ny tokony io zany zao tokony atsary tena ny eo anivon'ny le gouvernement ty nefa impiriny kitiana le ministra ato natao ato ministera zao nafindra ato amin'ny ministera zao de aveo nafindra ato nay de ministera ny zaraina roa de ny eo ihany ny eo na io kitikitiana impira eo fa le gouvernement tamin'ny akapobeny dia mbola eo ihany de asa firy volan'zay de inona indray zany zao no teneniny eo ny résultat tsy misy fa négatif foana de avoakan'ny olona ny ivelany ihany ny zavatra misy eto amintsika taratry ny tsy fandehanan'ny raharam-pirenena izany zany mampitombona an'le hoe ilaina ny fikaonan-doha-pirenena fa tsy miteniteny foana koa ireo olona mitaky de anaovana ny fikaonan-doha-pirenenireo tsy miteniteny foana misy miteny mantsy hoe atao nangingina le firesana amin'ny fikaonan-doha-pirenena tsy manginginy zany io tsy manginginy zany io fa zany fitadiavana ny vahaolana ho any ty fireneny ty daholo fa io tsy maintsy ho avy io ary eo amin'ny fanomanana maintsy aperaka tsara ary tony zavatra anyseho tany ikongo tony de manamafy tompoko fa ilaina ny fikaonan-doha-pirenena isika samy malagasy mila mifampidinika aloha tsy mety tsony zao tsy mety tsony zao faty olo zao na faty olona amin'ny inona natonga an'io faty olo na inona natonga an'io faty olo io ga tsy taditsika koa le hoe navadiky ny samosa lakana le efa nisy empolo maty le tamin'iny contestiny tsy taditsika gnareny isaky misy faty olona zany de ampolony tsy mety tsony zany okzay ty faty olo leto Madagasikara ty fa tsy mety intsony izay tompona ndraika tsy mahavita ny asany matserova tena mela zay le izy fa tsy hoe ny tsy fahavitan'ny sasany andraikiny no lasa babeny atao nanonato zay tsisy idiran'le vahoaka zay hoetinato mihitsy tsy ampy mifanazava-kevitra omenao ny vahoaka ataonao am'izay anaovana azy ny ainao manjery fehezanao am'izay mampetipetanao daholo ty sehatra rehetrarehetra ty de tsy tonga any am'le vahoaka le izy de rehefa anao fitsaram-bahoaka izy de hoe ahoana ary zany de tifitra ny mahazo azy nefa mifanabeazana tsy feno izy mbola ampijalianao amin'ny boatina madiko sy ny kapsily de zao mbola ny ainy ray manefa tsy mety zany tena nareo vahiny ara hoa na samy hoe mpanao gazety zany amin'ny titeny tontolo fanaovan-gazety fa inona ary ty mahazo anareo eto Madagasikara ty fa inona ihany zao foana ve no zavatra iainana dia hotsika hoe tsy mety zany ary zay no ilana n'le hoe mila mijery tsara am'izay ny mason'ny malagasy iray manontolo ny sofina sokafo tsara ny sofina fa tsy taitaitra fotsiny ho avindray fividianana de tsy pazan'ny olona etsy aveo ny zanakao misy mbola mandeha avona ny kidnapping sy ny siasisa de ahoany ty fa mba misaina tsara mandinika tsara amin'ny fiatrehana ny fiainana de ho fantatrao zany zao zany ny lalakale zao ny tsy tokony atao sy ny tokony atao eny ary zay ny momba an'iny sy mananokanana fotoana valava satria nafaniny raha iny zany efa etona amina fanirira zafy manatany miaraba mifaniry ndao ary miarabarina de misaotranao ohatrany ny tatana ny fandarana teny mpiandohanina nomboka tamin'ny sivora sasany maraina miaraba ny namana teknisiana eto amin'ny FBS any amin'ny radio Mata ary ny mpijery mpiainoantsika manerina izao tontolo izao mafesapesatra mihitsy rina ny fo zany ny saina miatrika le zava-misy satria vao manomboka fanombohan'ny herinandro de vaovao ratsy no tazana iaina ny firenena omalitsika de resaka ny hoe mbola tsy matory ny tena fa vao mikasa atory de efa mipotra daholo zao vaovao ratsy eto Madagasikara izao ary rehefa matory ndraika amin'ny fo maraina de mbola ahitana sy ahenona trangan-javatra hafa foana eto Madagasikara de ny aina ny vaovao any kongo satria tsika teto amin'ny plateau maly nahazo ny vaovao ihany tsika fa mbola tsy sany resaka tsika satria mbola mitady an'le recoupement tsika ny asa tamin'izay tsika omaly rina zany de efa vita ny fandarana
no nahazotsika n'le coupement zany hoe zao ny fandehan'ny vaovao tany Kongo de tsy afaka nresahantsika tato anatin'ny fandarana moa zany le satria efa vita ny fandarana ka manoloana ny trangan-javatra tahaka ireny zany de amin'ny maha-olombelona mavesatra de mavesatra mihitsy ny voa ary mily rotsaka ny ramaso satria misy malagasy piray tanindrazana amintsika zany hatramin'ny omaly de hoe 10 no maty tamintsika ny ala teto amin'ny plateau iny reny izao marainy zao zany raha ny vaovao samiasa zay voaraintsika dia mahatratra ny 20 mahery, misy ny manome ny antotanisa 13, misy 14, misy ny 9, de misy miteny 17 zany ny angatahantsika de ny azotsika totanisa ofisialy zany fa tsy atotanisa zay sarotsaromana tahaka ny trangana cyclone Batsiray nahazo any distriktan'ny Kongo ka hafa ny antotanisa navoaka ny BNGRC, hafa ny antotanisa navoaka ny solombamboaka Madagasikara Brunel Arzafiny anjao fa zay akaherezantsika mafy am'izao tranga izao satria anisan'ny manao ny aintsio zavatra ny député Brunel zany ao anatin'izay raharaha zay na inona zavatra mitranga dia anisan'ny ady ho an'ny district io i député Brunel zany na ho an'ny lalana fotsiny zany ary nanitrikitrika ny tsisiny zany hoe fampandrosoana miangatra zany amin'ny tsisy laivana n'io resaka téléphérique io fa aleo mba hita fampandrosoana ho an'ny lalana zay ary nametraka hoe raha misy tena prime ministre tsy manao ny asany tena anisany tsy mahavita ny asany de prime ministre Tsay Christian ty satria tena feno kolikoly eto Madagasikara fa mangina manoloana zany lay tompon'andraikitra voalohany zany ka fatatsika hoe tsy mora zany le trangan-javatra iaina le olombofidy tahaka izany satria ny accès andehanana any Kongo de tena tsy fakahitana ny lalana zany andehanana any Kongo iresaka lavabe momba n'io tsika rehefa aveo fa etona zany ho iaho dia hitondra ny teny fampiononana zany voalohany indrindra resantsika dia ho an'ireo fianakaviany ny maty zany nodimandry zay voatifitra omaly tany Ikongo district zany ary ireo namony ainy ko zany tany amin'ny hôpitaly zay ankaherezana ihany fianakavian'izy ireo zany satria tsy mora niatrika an'izay fikarakarana samy hafa niaraka tamin'ny ampitsabo sy ireo mpiara-miasa amin'ny ampitsabo tao amin'ny hôpitaly tany Kongo zany anaovana fankahirezana ihany koa amin'ireo mbola maratra ka mila fitsaboana maika am'izao fotoana zao ary tsy tafavoaka ao Kongo noho izay hoe ratsy ny lalana zay na de tokony anaovana évacuation fianaratsoara ny fianakavian'izy ireo fa tsy adinoana ihany koa anatin'izany ireo amponina rehetra zay ao anatin'izany district zany maromaro moa zany ny commune fa anisany tena niaran'izany tao amin'ny commune tany Ambatolampy fa tena tsy ho adinoantsika ao anatin'ity raharaha ty ny Andohany zao adevitra izao dia ny fianakavian'ilay remim-pianakaviana zay nitafian'ny dahalo zay naka ankeriny zany amin'ilay zaza varira albino zany ary niaro an'io zaza io ny reniny fa rehefa niaro an'io zany de nikapainy dahalo ny lohany sy ny tendany potika tanteraka dia mata zany tamin'ny fomba feno abebina lay remim-pianakaviana dia anaovantsika zay hoe fitondrana ny teny fiaraha-miory amin'ny fianakaviana zany remim-pianakaviana izany tamin'ny tranga zay nisehoany ty raharaha ity vokatr'izay dia nisy mifatratrarana andreo dahalo efada zay fantatra fa efa mpamerikely koa zany ka teo na tonga n'ilay adevitra mahakasika ity raharaha ity satria tsy nahazaka itsony ny fokon'olona ary nieritreritra hoe tena misy raha mpiara-monina efa tsarariny tsony satria matoa tena feno abibina famonoana ataon'ireo adahalo ary tonga any Ikongo lay alatra zaza varira zay efa manerana amin'ny iny faritra tsy minosy iny le izy dia lasa niary tena ary nitondra am'izay mety ahafahany mampiseho any tsy fahafaliany ary misy tsy fahatokisana maro samihafa zay naseho an'ireo vahoaka zany resantsika izay rehefa aveo fa ny teny fampionona hotsika de zava-dehibe ho an'ny fianakaviana ireo namony aina zany reo mbola tsaboana indrindra lay remim-pianakaviana zay nyvonoany ireo dahalo ny fianakaviany ny zanakan-tanàla ihany koa zany de hitondrahantsika an'izay teny fiaraha-miory zay satria moa anisan'ny foko ngeza be zay manana an'izay trafim-piarahamonina
tsy mivaky zay ary mametraka n'le soatoavina lehibe ho an'ny tena resaka hoe fahaiza miaina, soatoavina lehibe ao anatin'izany hoe fanajana ny fomba an'izy ireo zany ny any Ikongo am'le hoe zanaka an-tanàla zany. Tsarotsika tsara distrika na angingina tsy de fantan'ny olona zany Ikongo zany fa nisy an'le hoe Zanta, de iny Zanta iny le fikambanana zany ny orona dia namelo maso lay resaka fiarahamonina, soatoavina, ny kolotsaina any am'zany distrika zany sy ny manodidina azy zany. Nalahelo mponina rehefa nosaraina tamin'ny fitovonany i Vatovavy, kanefa izay moa fanapahan-kevitry ny fanjakana tao anatin'izany raha izany. Betsaka ny zavatra napavesatra ny distrika ny Ikongo tao anatin'izany resaka Batsiray. Ary tsarotsika tsara tamin'ny taona 17 koa nanana olana goavambe ohatran'izao Ikongo zany tamina resaka ady tany zay nisy nanafika dia nitrangana trangan-javatra ohatran'izao. Betsaka ny vaovao mbola resahantsika manoloana izany fa izaho eto dia tsy irery akory no miresaka an'izay satria eto akaiketo ny tompon'andraikitra lehibe zay manana andraikitra eo amin'ny fitantanana ny atokotiko Madagasikara ao amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa ka akoatran'izay zany dia mahafantatra ihany koa izy ny mahakasika indrindra ny tontolo amin'ny akabian'ny fiainam-ponina zany any amin'iny faritra Fianarantsoa na atsimo atsinanan'iny ihany koa zany de resaka amintsika rehefa avy eo. Iza moa zany miaraka amintsika dia mazava ho azy Dokotera Elize Rasolo Fenomanana, zana-bahoaka ny fahafantarany rehetra azy zay filoha lefitra nasionaly ny atokotiko Madagasikara avy any amin'ny faritany Fianarantsoa sady mpikatroka ao anatin'ny vondrona RMDM i Dokotera Elize vahiny miaraka amintsika eto. Etona de nandefa ny teny fialantsiny zany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Rambo Salame Emile mivafody de tsy amboribory tamin'ny faefatra na député colonel Rambo sy ny député Rabekitsana zay tokony ho niara-dalina tamintsika tamin'ity miara-manonjy ity kanefa tsy tafiaraka amintsika noho ny hoe misy séminaire zay karakarain'ny au niveau ny CENI zany eny amin'ny Nouveau-Hotel eny dia ho an'ireo solombavam-bahoaka rehetra mihitsy nahazo an'izay fanasan'izay dia tsy maintsy hieno ny vaovao ary handinika tsara ny am'izay endrika izay lafin-javatra rehetra zay ny anivony atokotiko Madagasikara indrindra ireo solombavam-bahoaka dia niara ny rodorodo eny raha ohatra ka tratran'izy ireo ny manentsika antsika eto amin'ny fandana zany dia hanentsika eo ihany izy mirahalahy ireo raha tsy tratra moa zany de efa nambary zay hoe ampitao amin'ny mpanaraka mpiaino antsika eo fa tsy azo avela ihany koa ty raharam-pirenena momba n'ity fifidianana ity satria mila fahamailona ny amin'ny fomba mampanao sy nylay efa paipaikady anambadika any ataon'lay endrim-pitondrana ary indrindrandrindra mitady andavaka ny anivon'izay rafi-pifidianana izay ratsa-pifidianana izay de maily matotra manoloana zay reo namantsika dia anisany manaraka akaiky zany am'izay raha zay de mampita ny teny fialatsiny izy aloha zany ny solombavam-bahoaka antsika moa zany mazava ho azy fa raha tratra de anentsika eo ihany zany député Rambo na député Rabekitsana arak'izay fandaminana izy mirahalahy zany fa raha ny tena fanindrina de hoe iara-dalana araky ny fandaminanay zany am'ty androany ity. Efa eto akaiky eto Dokotera Elize zay avy any Fianarantsoa izy de tonga eto amintsika iare-resadresaka amiketo zany am'izao raharaha mafampana izao satria mivoatra de mivoatra mihitsy ny vaovao ary misy fivoaram-baovao samy hafa mivoatra ao anatin'izany. Miaraba Dokotera Elize de toto-somatsara eto miara-manonjy isika. Ya miarabanao namana faniry nandray amin'ity plateau miara-manonjy ity miaraba ihany koa ny mpijery sy ny mpiaino ny télévision MBS sy ny radio Mada. Ny voalohanteny dia miondrika ampanajana amin'ireo niaran'ny fahafatesana noho ny tsy fidiny sy ny herisetra amin'ireo vahoaka ao Ikongo. Faritanin'ny Fianarantsoa tokoa Ikongo ho an'izay tsy mahalala moa zany dia io le antsoina hoe Faux-Carlo taloha. Ary faritra anisan'ny hoe vahoaka tsy manankilembenana raha teo amin'ny tantara-pirenena no jerenana tamin'ny fanoherana zany ny fanjanahantany. Ary Ikongo na Faux-Carlo io no atao hoe renivohitry ny Antanala zany amin'ny faritry ny Foko Antanala.
dia raha ny tantaram-pirenena zay nijerena hoe tantara fanjanahantany dia tena tsy manankilembenana tokoa manana an'izay toetsaina zay ny vahoaka ny Kongo. Ny zava-misy dia efa voalazanao teo fa ny zavatra tiana hasongadana zany dia hoe marary ny fiarahamonina malagasy ary misy zavatra mandringa be amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana, eo ny olana amin'ny toe-karena, eo ny olana sosialy, eo ny fitantanan'ny rafim-panjakana dia tena mampiseho zany fa misy défaillance, misy dysfonctionnement ny fitantanana ny raharam-panjakana amin'ny ankapobeny satria ny zany fitsarana zany ny zany ny zandary sy ny miaramila zany dia ao anatin'ny androm-panjakana lehibe miaraka amin'ny gouvernemanta miantoka ny filaminam-bahoaka, kanefa dia efa nampatsahivina hoe tsy tokony hisy zany hoe miaramila na mpitandro filaminana zany mamono ny malagasy faray tanindrazana aminy mandatsa-dra ary le izy marina hoe nisy le hoe fitsaram-bahoaka na hoe tsy tokony le resaka juridisme zany no ahindrahindra fa ny fifandaminana ny fiarahamonina ary zay mahatonga hoe amin'ny solotena ny atokotiko Madagasikara filoha-lefitra mandraikitra ny faritany Fianarantsoa, eo koa ny maha-RMDM zay mandraikitra ihany koa ny faritany Fianarantsoa. Ny filoha nasionaly moa na ny atokotima zany Makaravalomanana na maha-filohan'ny RMDM azy ihany koa dia efa nanameloka voana ino an'iny trangan-javatra tany Kongo iny nanameloka ny famonoana ny malagasy hiparay tanindrazana ka dia amafisina zany zany fanameloana zany fa tsy mety ary tsy rariny raha atao hoe ny mpitandro ny filaminana no mandatsakaina ny malagasy ray raha aminy fa tokony misy ny fandaminana, misy ny fifampiresahana bala rel no ny tifirana an'ireo zany ary zay le hoe efa amapolo ny mihoatra ny 20 no maty zany satria 10 maly no voalaza, 20 no naratra mafy ny hiditra hopitaly dia efa eny koa zany fa hoe nisy efa maty koa zany tamin'ireo 20 reo ka izany no zavatra misy eto amin'ny firenena tokony andiny tena lalina ny fitondrana satria izy ireo no tompona raikitra ny Premier Ministre ao anatin'izany ny filohan'ny lehibe ny filohan-dany filoham-pirenena ary tokony ho ijery hoe manahoana marina ny antsoina hoe fanjakana sy ny vahoaka zay hoentina, inona ny fifandraisan'ireo, misy antsana ve sy elanelana ve ao avy amin'izay misy tsika ary zay zany ny zavatra misy ary zay no mahatonga ny RMDM hoe fanondrenana ifotony mianga avany amin'ny antsoina hoe fokon'olona ny mahamalagasy ny malagasy mitandro ny aina oabolatsika ane zany fa ny hoe lahatokana ny aina tsy ananam-piry ka nahoana zany ao anatin'ilay mpimaso am'izao inona no fototrolana nahatonga n'ilay izy hoe efa voalaza teo hoe tsy fahatokisana intsony ny fanjakana ka izay zavatra zay tsisy ray aman-dreny ve ara-drazana atao an-tanàna afaka mandamina fifandaminana sy fampiresahana fa dia mamerina aloha zany fa dia miondrika ao am-panajana zany am-panajana reo ny indao sy ny fahafatesana amina zavatra trangan-javatra sahala am'izao. Eny ary efa nambara ny dokotera Elize teo ny amin'ny hoe ny filoha nasionaly ny atokotiko Madagasikara dia nanameloka ny tranga tany Ikongo iny dia vakitsika eto izany fanamelohana izay nataony ny filoha Marc Ravalomanana mpitarika ny atokotiko Madagasikara sady mpitarika ny rodiben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izay. Niraisitsika tao anatin'ny pejy ny filoha Marc Ravalomanana ofisialy izany manameloka tanteraka izao famonoan'olona ny Kongo izao ny tenako. Ninona zavatra mitranga dia anjara ny fanjakana no miaro ny vahoaka sy ny fananany. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ireo izay namony ainy ary fahasitranana feno ho an'ireo izay naratra makahery ny vahoaka ao Ikongo. Ny filoha Marc Ravalomanana zany no
nandefa iny fanemelohany iny ary fitondrana ny fiarahamiory ho an'ireo niarambona sy ireo nitrangana fahafatesana ary naratra ary indrindra ho an'ny vahoaka ikongo arak'izay na makitsika azy izay fa ny prisy Joanesa zay avy any amin'iny faritra Antanala iny zanaka Antanala dia nitondra ny fanazavany mahakasika iny raharaha iny ary nitondra ny heviny ihany koa satria dia anisan'ny olobe manana maizy azy ao anatin'izany distrikany Kongo izany Prisy Joanesa akoatra ny solombavambahoaka Brunel Larazafy Tsiandrofa sy ireo zanaka Antanala marobe zay mitepo miara-mitepo an'ireo vahoaka ny Kongo ary misy aza ireo hoe nandalo ny asa tany Kongo mpiasam-panjakana, misy ireo hoe ny asa ho an'ny fitadiavana antselika tany Kongo nahafantatra tsara ny atsara ny akanton'ny tanàna dia malahelo amin'ny zavatra mitranga any Kongo amin'izao fotoana izao dia samy nanameloka izany avokoa fa raha itsika ny faneho-kevitra mandritry minitra 4 nataon'ny Prisy Joanesa zany mahakasika indrindra iny trangan-javatra iny sy ny fomba fahitany azy nosotomina tamin'ny TV Presmada ity faneho-kevitra ity ho zaraina amintsika ahafahantsika miroso makany amin'ny fandarina sy ny fanadihadiana ary ny fizaram-baovao zay marobe dia marobe izy amin'izao isika amin'ny teny izao namana teknisiana. Dia nisy andrian-dahalo nanafika tany amin'ny atao fokotany Ambatolampy zay misy fianakaviana manana zaza varira dia lasan'ireo zaza varira lasan'ireo dahalo le zaza varira nefa niaro an'le zanany ny reniny dia nikapainy zareo tamin'ny famaky ny lohany sy ny tendany dia lasa ny zaza varira teo ny atombohan'ny zavanisy tany amin'ny distrikany Kongo tezitra ny fianakavian'ny le ramatoa zay ren'le zaza ka nitondra ny raharaha tany amin'ny gendarme. Rehefa tany amin'ny gendarme dia nanao fikaroana ny mpitandro ny filaminana zao dia hitratra zany le olona anakefatra zay nanafika n'le ramatoa dia metina tany amin'ny gendarme nahenao an'izay zany le fokon'olona dia nirotra nanao kokambo dia tafavory dia nirotra nakany amin'ny gendarme anao fitsaram-bahoaka. Rehefa tonga tany nefa tsy vita ny fampirarana fa le vahoaka nangataka avoay atao fitsaram-bahoaka le olona tratra tsy nanaiky nefa ny mpitandro ny filaminana dia nampiasa hery zay basy teny ampelatany satria nanafika kazerina zany ny vahoaka dia naniaro tena zany ny gendarme dia nampiasa an'io. Rehefa nampiasa an'io dia nisy ny olona maty izay voatifitra araka n'izay voalaza avy any satria nisy fifampitifinana zany teo dia maro ny naratra ary nisy koa ny maty. Ny tatitra azy dia 430 naratra, 110 no maty, 9 no maty eo neo ny ambiny tany amin'ny hôpitaly. Zay zany ny tatitra tonga aty aminay hoe mafy dia mafy ny fifandonana hatramin'izao aloha zany nisy ny fampiresana kely dia lamina kely kanefa any amin'ny distrikany koa manana an'le dina zay mety tranaiky le fokon'olona zay hava an'ireo maty ireo dia mety ampianso kokambo hazo lava amin'ny zay fokotany na commune amin'ny faritra iny zany satria faritra atsimo dia isan'izay kokambo zay dia zay vatan-dehilahy rehetrarehetra feno 20 taona dia ianao an'izay kokambo zay hiakatra anao fanamafisana hiaro an'ireto vahoaka reto anampitosika an'ireto vahoaka reto handeha andohany amin'ny tobony gendarme izay nipetrahan'ireo olona anakefatra azy ireo ka zay no anaovany antso avy misarotra teo dia raha ty satria tsy aleo ve navoaka le olona tratra mba isiny filaminana toy izay efa miaraka ny fahatezeram-bahoaka fa efa 120 no maty dia zay vao anao fampirarana mety ho sahirana any ka manao anso avy zay amin'izay tompona andraikitra maefa zay tafandrify azy mba anelanelana satria raha misy ny renfort zay heno fo isy andeha avy aty Fianaratsoa andeha ho any Ikongo dia matahotra mafy izay satria sao dia isy zavatra hafa ohatrany misy teo aloha ka
tsy ho arakaraky ny eritreretinareo hoe andeha anavitra an'ireo gendarme ireo no anavitra an'ireo hoe fa mety faty olona maro reny kararana ka zay no atao hoe mba hisiny falaminana dia aza asiana renfort fa atao firaharaha-pihavanana io atsoiny reo olo reo atao raharaha-pihavana misy ray aman-dreny ao misy ampanjaka ao misy renona misy mpitandro filaminana misy procureur misy rehetrarehetra mba asiany misy député koa any amin'ny toeran'iny mba asiany fandaminana mba asiany zavatra tsy efara amin'ny fifamonoana be loatra satria raha vao mitoy izay zavatra zao dia faty ny kararana amin'ny faritra iny satria ny vahoaka tsy anaiky ny mpitandro filaminana koa tsy anaiky dia lasa fifandonana zay dia mba aleo mba hisiny zay fampiresana zay dia miantso avy amin'ireo zay tompon'andraikitra mahefa mba anao fanenanenanana mba tsy hitsinja zavatra zay satria tsisy mahazo tombotsoa na ny mpitandro filaminana na ny vahoaka satria ny anay dia hoe ny vahoaka milamina ny tadiavina ka manao antso avy zay amin'izao andro zao mba anao fifanenanenanana zay olona kaiky ary zay olona manam-pahefana amin'ny faritra iny mba ifampidinika amin'ireo vahoaka reo mba hiaro amin'ireo vahoaka reo mba hiaro amin'ny koa mpitandro filaminana satria raha mitoy zao dia zavatra hafa ny antsika ho atsoatsy. Iny ny faneho-kevitra nataony Printsy Joanesa zany Jaonesa avy any Ikongo. Izy moa dia fantatsika tsara tao amin'ny fanetsiketsehana ny hoe zanaka an-tanàla zany. Tiatsika ho resahana ao anatin'ireny faneho-kevitra ireny dia ny filazana aloha zany hoe inona ny etombo an'le adevitra dia efa mametraka ny fitombonana ny zavatra nresahantsika teo tsara zany amin'ny hoe nisy fakana-kely ny zazavarira. Io mbola adevitra hafa io satria tena tsy mbola fahita tao anatin'ny 12 taona ny hoe fakana-keriny zazavarira. Ny fakana-keriny nahazatra angamba ny hoe nisy faheny teto Madagasikara dia hoe teo amin'ny Akarana fa taty aoriana le izy rehefa nisy ny fitsanganana repoblika fahaefatra ary tao aoriana ny fikorotanana ara-politika ara-piaramonina teto Madagasikara ny 7 ary taty amin'ny 7 ny tena nahenoana azy dia tsy nijanona teo amin'ireo karana tsony ny kidinapinina fa kidinapinina malagasy indray no zavatra nitranga ary miaina an'izany saika isan'andro san'andro ny mponina any amin'ny distrika ny Moramanga, ny mponina any amin'ny distrika ny Anjorobe, ny mponina any Akazobe, any Tsaratanàna, any Maivatanàna ary any Atsimonosy ihany koa. Ary zao nefa raha an'le izy dia tonga any amin'ireo hoe zazavarira. Amin'ny akabeany dia vitsy tamin'ny fiarahamonina malagasy no nahafantatra an'le hoe inona moa zany zazavarira zany. Fa albinos le izy zany amin'ny fahafantarana azy amin'ny anarana ara-tsiantifika zany. Eo amin'ilay hoe aretina moa zany mahatonga le hoe bobona fotsifotsy zany. Anton-javatrinona no ilaina an'izay amin'izay mety ho fitadiava-karena sy fikaroha-karena na mety ho fikaroha-pahefana ho an'izay mila azy. Mbola tsy voavalintsika zany fa ny zavatra fantatsika teo aloha teo dia hoe alatra taolapaty. Fa zao ndray zany dia zazavarira alatra voamaso. Zay mendrika ny kafanafana diadiny zany adevitra zany hoe fa maninona ary iza ny mila an'lay maso sy atao inona lay zazavarira. Iny ny atombohan'ny adevitra. Rehefa mandeha izay adevitra zay dia mahatsiaro tsy fahazakana an'izay tsony lay vahoaka. Ary lasa tsy mahatoky ny endriky ny rafim-panjakana eny anivon'ny fiarahamonina misy azy. Ka raha miresaka fanjakana sika dia tsy ny exécutif aty fotony ihany, aty atapony ihany ny atao hoe rafim-panjakana, fa reo tom-pahefana amina distrika, amina fitsarana, amina fitandrona filaminana sy ireo rafitra hafa zay voatendry fanjakana manao ny asa-panjakana any fotony no ananany rehetra aya. Ka lasa mametraka an'izay hoe rafim-piarahamonina zay ny vahoaka ny fotony zany. Ka rehefa mihaino zany tsika fanazavana ny entin'ny Printsy Jaonesa teo dia zao tsy mahatoky an'le endrim-panjakana tsony ary zay le antso natony teo hoe ako are le resaka renfort. Tsika moa zany amin'izao fotoana zao miezaka maka vaovao dia hoe to misy renfort lasa any Ikongo any. Akoatra ny solon-tena-panjakana lasa zany. Anao inona? Fa raha ny vaovao samy hafa voaray Dr Élysée amin'izao tsika miteny zao dia niala amin'ny toerana zay misy azy ny mpitandro ny filaminana. Na io eny amin'ny Gazery,
na io ny mpitandro ny fonja ihany ko ary ireo mpiasam-panjakana samihafa ao Ikongo zany. De hitantsika ny radio RTS Ikongo dia namoaka ity tao ampaziny zany ny amin'ny hoe tsy misy nampitandro filaminana iray eto Ikongo am'izao fotoana zao fa vaky ny lefa avokoa izy ireo. Vokatra zany vaky ny fonja ary samy namonjy ny fodiny reo gadra eto Ikongo. SOS Ikongo. De misy anarana Albera, de misy an'ireo sary reo nandraisantsika azy. Ity ny sarin'ny fonjan'ny Ikongo. Alefa ny faly ao aorianan'ity pejana alefantsika ity zany nakanan'izay vavao zay. Zany hoe tsy nijanona tamin'le tranga omaly le izy fa nitatra ary nisy antsoavo ara moa azo lava nataon'ireo vahoaka anatin'izany district zany ary reo commune marobe zay voakasika zay niantso ny vatan'lehilahy mahery ny 12 taona hiakatra hany andrenivohitra zany Ikongo. Zay tsy manaiky an'le trangan-javatra zay niseho omaly. Vokatra ny tahotra rehetra izany ve ho an'ny mpitandro filaminana, ho an'ny mpiandro fonja, ho an'ny mpiasam-panjakana sy ireo rehetra zay manandraikitra dia lasa nilefa ary misy efa anaty ala ny sasany amin'izao fotoana izao. De hitantsika amin'ny sary moa zany ny maison centrale ny Ikongo. Raha ny fantatra de hoe hidina ny tompon'andraiki-panjakana. Ho resahantsika izay rehefa aveo. Fa ity zava-misy any Ikongo ity de tsika ilazana zany fa lavitra ny elanelana zany ary misy le krizy. Na de miteny ary Andriamatoa Iany Rajoelina fa tsisy krizy eto Madagasikara, crise de confiance any anaran'izao. Eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka ary tamin'ny fotoana ny tenenana an'io teo amin'ny vondrona Europiana de mitentsika tsy marina zany fa misy crise de confiance eto Madagasikara. Eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka tsy mifampatokon-tsony ny mpitondra sy ny vahoaka ary la preuve n'izany io zavatra mitranga any Ikongo. De rehefa mijery ny fanehoan-kevitra ny mpitondra fanjakana ianao, ngatahantsika faly ny amoaka an'izay, de zao ny zavatra resany ao anatin'le izy. Raisika tao am-pejana Andriamatoa Iany Rajoelina. De zao ny resany. Tamin'ny alahelo lehibe izy nandrenesako ny zavanitranga, ny tifitra namoza na hain'ny olona ampolo ny tany Ikongo androany. Miarahory amin'ny fianakavian'ireo namony ainy ny tenako ary miondrika ampanajana malohany ireo ainana fohy. Manamafetona koa nefa fa tany tandalana Madagasikara ary sokafana avy hatrany ny fanadihadiana mba hahalalana faranzaingana ny antony marina sy tompon'andraikitra tamin'ny zavatra nitranga. Sarobidy loatra ny ainako miantso ny rehetra ao mba votony hatrany sy hitandro hatrany ny fihavanana izay sotoavina hijorotsika Madagasikara. Malagasy. Le mpitondra fanjakana zany de miafina ao ambadika le hoe tany tandalana Madagasikara ary sokafana fanadihadiana. Tsy voasambany aloha zany sokafana fanadihadiana zany. Fa tsy voaresaka tao anatin'ny serasera mihitsiny ho an'ilay fanjakana sy ilay mpiaro an'ilay fanjakana hoe nisy zaza varirany tao nalaina-keriny. Nisy rem-pianakaviana no vonona tamin'ny fomba feno ady bibina, ny kapaina famaky ny lohany sy ny tendany, ny potra ny atodohany. Ary efa tratra mitandro filaminana ireo daly reo ary efa mpamerikeloka. De tsy nazaka an'izay fokon'olona, nisy alahelo lalina loatra, tsy mandry fahalemana ny toerana misy azy ary efa zatra na ilikilika hatramin'izay de naka ny fanapahan-kevitra tamin'ny tandrify azy ny vahoaka. Dikany nanana option maro be na ahafahana namaha ty problème ty ny manam-pahefana rehetra tany toerana. Zay vao mety ho tonga tamin'ny trangan-javatra zay ny tranga omaly. De fa maninona miafina ao ambadika ny hoe tany tandalana Madagasikara. Raha resaka zany koa ny resahana, dio sika hoe aza miteny an'izany satria raha misy ny tena tsy mpanaja lalàna ary mpanitsakatsaka lalàna manomboka ny lalam-pandroenana de ty fanjakana ity. Ka rehefa amin'ny fotoana ahoana no resahana fa tandalana Madagasikara, ary rehefa amin'ny fotoana ahoana no tsy hampanajana na tsy hanajana izany lalàn'izany eto Madagasikara. Ary raha mahatsapa le mpitondra fanjakana fa misy perimetre de sécurité tsy maintsy apetraka, zone rouge ny Lakazerina mitovy amin'ny fananian-dapa, de azo everitsika zany
fa ny raharaha 7 febroary dia endrika fananian-dapa tanteraka tao anatin'ny falitramena natao ary tsy fanajana izany lalan'izany. Donc tsy mendrika ny amin'ny mémoral zany le fitondram-panjakana ao anatin'izany tany tandalana izany. Mazava ny teny filoha Marakaravalomanana natao hiaro mivoaka sy mifanana ny mpitandro filaminana eo anatrehan'izany trangan-javatra rehetra izany. Ny fanjakana amin'ny ankapobeny moa dia tsika resahanao anatin'izany. Io izy io antsara amin'ny fanjakana ny miaro mivoaka sy mifanana. Inona ty tsika resahanao anatin'izany? Ny atao hoe fanjakana dia ny fivondrona an'ireo manam-pahefana rehetra zay mahazo andraikitra zay nitendreny ny fanjakana ary manan-tanteraka izay andraiki-panjakana izay. Ka raha ny Kongo zany dia zao misy manana andraiki-panjakana marobe any Kongo. Zay ny antony mahatonga antsika hoe mbola nisy option marobe azo natao mialohan'ny hidirana tamin'ireny trangan-javatra ireny. Dia verina tao amin'ny docteur Élysée tsika. Ino ny teny prisy Jaonesa docteur Élysée? Reny version samy hafa hitantsika ino ny an'ny fanjakana. Zany hoe tsy mahatoky ary tsy mahomby zany le rafim-panjakana. Mila vahana amin'ny rafim-piarahamonina ty raharaha ty ary raha ny zavatra hitantsika io milefa daholo ny tompona andraiki-panjakana ny toerana, ny tompona andraikitry filaminana, nivoaka hatramin'ireo voafonja ary mamonjy ny fodiny. Ary hatreto zany dia azontsika antoka mihitsy hoe reo efa da zay nitazomina tao amin'ny Brown Zandary efa eny ampelatana ny fokon'olona ve izy ireo amin'izao fotoana izao inona zay vaovao samihafa zay. Ny fandefasana renfort amina mpitandro filaminana samihafa ampandritany any Kongo mbola vahaolana ve zany? Sao vao mainka andray mety andranitra ny fokon'olona zany ka mety ampitombo ny fahatezerina eo anatrehan'ny trangan-javatra misy. Petratsika izany fanontaniana izany ahafahantsika makany amin'ny fanadihadiana docteur Élysée. Ya eny namana faniriky efa fandrola ankeny isy nandefa renfort ohatran'izao amin'ny faritry Kongo ihany. Le lasan'ny rano ny miaramila nandeha tany. Teo amin'ilay nepitan'ilay radie zany nisy rano be. Ary azo atao hoe tany misy satria mitana ny fomba mampanao izy. Manana ny faraisakiny araka voalaza teo ny prince teo zay rafim-piarahamonina zay nefa dia tsy ho ajain'ny fanjakana. Raha izany izy andefa zany hoe ny herin'ny famoretana sy ny fampiasa-kery no eritreretina fahamahana ny olana. Ary atao hoe fanjakana tsy mahalala ny fomba mampanao malagasy ve ka dia ny arangaranga zany dia ny basy. Zay ve no amahana ny olana sala amin'ny endriny zavatra sala amin'izao. Ary mampametra-pantana tokoa hoe tao tsy nisy tao anatin'ny 80 taona mahery zany makazaza varira zany. Zay moa zany so lasa malaza amin'ny malagasy le teny hoe varira. Fa ny sasa moa zany manao hoe bobo. Ary albinos izy zany amin'ny teny frantsay aretina genetika zany io. Ary ny tsy ampy lay mahamaity ny hoditra na le pigmentation antsoina hoe mélanine. De foana mélanine zany dia hatrany amin'ny volo, hatrany amin'ny maso, hatrany amin'ny hoditra zany de tsy ampy lay pigmentation noho le genetika mahazo an'ilay olona. Fa izy akory tsy hoe miteraka hoe fahafatesana miaina ohatry ny olona rehetra fa dia zay mélanine zay zany ny tsy ampy. Ary matetika zany dia amintsika manana ny loko mainty race noire zany no betsaka le satria ny antsika moa zany le mélanine io pigmentation betsaka raha oharina amin'ny ny fotsy. Dia izay no mahatonga an'io ka raha ny zavatra zay zany dia ohatrany hoe tsy fahalavoarariana le albinos mizahatra tsy mety. Fa nefa amin'ny fanontaniana dia mipetraka hoe atao inona atao anatin'izao fotoana zao ity hoe makamaso ny zazavarira ity. Anaovana inona? Efa manjaka eto amintsika ve ny herin'ny maizina zay tsy fahita tao anatin'izay 80 taona. Ary misy milaza fa hoe anaovana fitazomana fahefana.
resaka mivoaka mihitsy zay misy mandeha zany resaka zany fa io zavatra io tsy tonga ho azy fa misy matoa ilaina zany herin'ny maizina zany fanaovana ody ratsy ary matoa eo zany maka an'io mahasamamon'olona dia misy olona mpanambola be zany mividy an'io mampaniraka an'io anaovana an'izay herin'ny maizina zay ka izay zany no mahatonga antsika hoe tsy mbola nisy tao anatina herintaona taloha zao mbola tsisy resaka zany ho taona fa izao tsika zany dia hoe inona no mahatonga an'io fahefana inona ho tazomina ny fomba ahoana iza no manao ody ratsy na manao mpimasy manana mpimasy mampanao an'izany zany angeny tokony tadiava fanjakany efa nisy ny tatra tamin'izany nahoana ny tsisy aketo mba hijanona an'le izy zay ny tena milany koa fa nafanadia satria efa nisy tany farafangana efa tratra novarotra an'io naka an'io ka izay no mahavariana hoe avela miseho foana le izy ary etolona reto zany efa mpamerikeloka tiany mazava ho azy ny fokon'olona kosa tsy mahatsindry fo izy amin'ny rafim-piarahamonina zay misy azy satria zay le fampifehezana hoe zay manao ny tsirariny fa le fampidiniana zany dia hoe misy ao ny ampanjaka misy ny ray aman-dreny toteny ara-dra zany io na ara-pinoana na arahana sy nalaina ve ny hevitra ireo sady efa hoe zay ny antsoina hoe fanjakana hoe zahay no mitondra ka dia miantsena reo fa dia ity ny fitaovam-piadiana apokanay sahala amin'ny mpianatra tany manday tany Toliary sahala amin'ny mpianatra tato Tomasina nitaky ny vatsim-pianarana vola 3 alina ary amonona olona zay angely izy hoe isika zany mila tena fantiniana sy fanondrenana ifotony mihitsy hoe inona marina no anjarany andraikitry ny mitana basy eto Madagasikara ho ampiasaina izy dia anao inona hiaro ny vahoaka sy ny fananany ve sa hamono malagasy mpiraitan-drazana aminy ary tsy olona ray na olo maty efatra zany le nieritreretina hoe nanao efa voadahalo efa fantatra nanao an'le satria velona teo le renin-jaza afaka laza hoe retsiny nanao azy natakalo an'ireto olona roapolo mahery maty voatifitra nataon'ny mpitandro filaminana bala rehelina tsisy fotoana tsisy fomba hafa ve nanakanana an'izay raha toa hoe tsy maintsy hiditra amin'izany satria raha ny fahalalana azy dia hoe tsy azo atao ny mampiasa bala rehelina amin'ny samy-piraitanin-drazana fa zay hoa le ny marihana hoe raha olona mpananobohatra vazaha sy tompo-tany akany Madagasikara ara-dalà zay satria zay no asany voalohany ho an'ny tanin-drazana fa ity ho an'ny tanin-drazana nge ny tanin-drazana nge ka ny vahoaka monina eo aminy voalohany zay no tsy haiko hoe adino tsy ho tany honenantsika io fotsiny hitsahantsika tena ntsona hoe tanin-drazana ary zay le devise hiaro ny vahoaka sy ny fananana fa ny mponina sy mamalagasy ray raha zay napetran-janahary eto amin'ity tany ity izay no asoavina voalohany monina eo amin'le tany fa adin'ny olona matetika fa dia le hoe everinao le sary tongotra akavy io fotsiny ny tany io no antsoina hoe tanin-drazana fa ny vahoaka 20 tapitra miaina eto tsy izy ary tena misaraka mihitsy le izy hoe ireto ny fahefana tompo ny fahefana sy ny androm-panjakana dia ireto le vahoaka hoentina abadona sy tsy anaovana inina anaovana tsindry azo lena zany zavatra zany mila diniany zany misy defa ianso ary na ny lehibe andreo reny manaiky fa misy zavatra tsirary ny ataon'ny mpitandro filaminana sasatsasany amin'ny fitondrana ny fiainam-bahoaka ao anatin'izany ny kolikoly ny fanaovana ny tsindry azo lena ny fanaovana didiko hoe lehibe satria tompony fahefana tompony fitaovam-piadiana dia hitatsika reny va ao anatin'ireny hitatsika le nisy hoe novonono ny vady aman-janany dia novonono koa ny tenany ka mila fantiniana mihitsy hoe inona ny fiofanana atao ary iza nanome baiko
nisy autorité civile ve satria reny ko misy an'izay hoe ao anatina zavatra ohatran'ireny iza ny nanome baiko hoe mitifira fa raha ny zavatra fantatra de hoe fanajana tamin'ny andron'ny amiraly zany tadidina itsara tamin'ireny fihetsiketsehana mpianatra akaso tonga teo nisy lehibe fivondrona ntsony hoe rakoto voletina tamin'izany fotoana tsy maintsy tonga eo tompona andraikitra fa tsy le miaramila mitifitra na le mpitandro filaminana ny tompona andraikitra fa ino manome baiko iny no tompona andraikitra amin'ny zavatra zay miseho ka ezany nanapa-kevitra hoe tifiro ary tifirina amin'ny bala mahafaty tompona andraikitra zany tsy maintsy zany mandeha fanadiadiana amin'izany sady eo matomomboka ohatran'ny zavatra rehetra zay niseho teto ary na mbola mitifitra range mbola hoe nifatotry ny tongotry zay misy milaza ao anatiny daholo zany fa ty zany de tena novonona mihitsy matoa hoe voalaza teo 30 ary maratra mafy akoatran'le maty teo no eo ka zay zavatra zay zany maritsy ny manery atsika ifampitinika zany manery atsika ifandaminana ny rafim-piarahamonina manery atsika anadiadiady hoe inona marina ny antsony hoe malagasy inona ny fomba mampanaoany inona ny zavatra anisan'ny namana fanery anisan'ny zakan'ny malagasy ny fanaovana fiangarana ny fanaovana tsindry azo lena ny manaovana ny hoe tsirarina ay ny malagasy mihitsy raha vao mahita zavatra tena angam-piteny mihitsy izy amin'le hoe tsirarina zao zay le fitsarana matsy zay raha tsirarina zay fa ny marina matsy iny atokana fa ny tsirariny efa mandeha zany le hevitry ny olona zany hoe mety ifanojo foana mety ifanojo mety tsy ifanojo ny marina sy ny rariny sinitsiny satria ny rariny sinitsiny an'olombelona ka ny zavatra misy ohatran'io zay no mahatonga an'io toetra ny malagasy ny tsy mahazaka ny tsirariny atao aminy ary de mitrotra izy manona za moa fantatra zao fa ao anatin'ny atsona hoe likilikim-piainana ny voaka malagasy mafy ny manjo azy ary ta farity kongo nisy an'le menaka ny zaraina tamin'ny kapisily nisy vary efa nyzaraina tamin'ny madiko ka de zay zavatra zay ny manjoan'ny vahoaka efa mafy ny adi-piainana ny lalana moa 70 kilometatra miala aveo fanadina efa lalana tsy azo ale efa nitarena tamin'iny ny député hoe amboary ny lalana io tsy zay anao téléphérique 150 millions d'euros ho atao eto Antananarivo mahavita ny lalana anay zany de ao anatin'izany rehetrarehetra zany tafiditra ao anatin'izany no fanabeazana araka voalaza teo manao tsy zarizary ny fijerenany any ambany vohatra amin'ny lafiny fitaizana sy fanabeazana ara moraly ny fitandrona ny aina zany rehetrarehetra zany facteur teny hoe singa tokony ho nijerena avokoa fa tsy mampiasa le juridisme hoe jaune rouge avy hatrany de tonga de riato de hoe tany-tandalana fa tsy afaka iaino an'le tsy afaka iaino an'le zavatra rehetrarehetra zay misy manodidina an'le izy ka zay zany no mahatonga an'io hoe tsy faritra io ihany fa misy faritra maromaro zany eto Madagasikara anaovana zavatra ohatran'io ary mampifantona foana mpitandro filaminana tany Vatomandry nisy fa nisy koa tany Vatomandry taty avakina karatra nisy zany rehetrarehetra zany le hoe atraiza ny fahalalan'ny fitondrana ny antsona hoe malagasy zany ny zavatra midiny atsika hoe raha hitondra fanjakana ianao mila niomana tamin'izany ino ny vahoaka malagasy nentinao io inona ny filozofia iainany manahoana ny fomba fisainany sy ny tantaran-drazany fa tsy tonga de manao hoe tia ny lalàna de tia ampiaro zay matsy le tonga amin'ny fiteniny vazaha hoe c'est de l'ex dur à l'ex lalàna de lalàna manao juridisme kanefa ny fitondrana tsy azo atao an'izany fitondram-bahoaka satria ny hevitra tsy azo tsy an'olombelona ary ny tambarany tsy ny tambarany loha ny tsy hitovizan'ny hevitra fa ny fampidiniana ny fahendrena manana ny antsona hoe tranobe ny amin'iny atsimo atsinaniny iny tranobe zany de ao zany no ifampidinian'ny fokon'olona ifampifehezana anajana ny zoka ray aman-dreny
ka izay zavatra rehetra zany no tokony namahana azy fa tsy zavatra sahala am'izao hoe zay ny tompon'ny fanjakana, zay ny tompon'ny hery, izay ny tompon'ny basy ka de zay tsy maintsy teneninay no atao. Zay namana faniry ny tena zavatra misy amin'ny akapobeany ary manery atsika manao hoe mila dinika nasionaly tsika tsy ny resaka fifidianana ihany fa zay leo fanorenana ifotony ao aizy tsika ty inona mamalagasy atsika de makaizy tsika ny olona mahafantatra an'izay no tokony mitondra ny firenena. D'accord. Mazava zay fanazavana netiny dokotera Elize zay satria nge tokoa manko ny fanontaniana napetraka zany hoe rehefa tsy maintsy nakabaiko zany rehefa napetraka ireo fampiresahana sy ireo mety hoe fipetra sakana satria zay moa ny ambara ny tompon'andraikitra ny fitandrona filaminana zany eo anevony seraseran'zandany de hoe nisy ireo fipetra sakana misy ny fampiresahana sy ny sisa fa tonga tamin'ny fetra farany zany tsy maintsy nanaovana an'izay fiarovatena ny filazan'ny RFI azy tamaraina de hoe légitime défense zany ny fomba ny tenenany azy zay nahatonga le fitifirana zany de hoe rehefa tsy maintsy naka ny fanapahan-kevitra iny zany dia ny teoatoerana ve ny nakanisa arak'izay teny dokotera Elize zay nisy manam-pahefana nakana baiko ve mba ahafahana zany manao an'izay sa tsy netsintsony le dispersion samihafa zany sa tsy naombontsony le fampiasana le rafi-piaramonina io koa natao tsinitsinina hatramin'izay fa ny problema rehefa hiatrika fifidianana de ampiasainy le mpanao politika liam-pahefana le rafi-piaramonina de zay no mandondona trano be, mandondona vavanjaka, mandondona sojabe, ampanjaka lay mpanao politika fa misy de dingan'ny tsotro zao indrindrandrindra izy eo amin'ny fanjakana lay rafi-piaramonina malagasy any fotony de lasa tsy mahatoko tsony zany de tsy mahafantatra ny fitsiny hoe izay tinga ka manana fomba ifampitondrana ainy kokamba zay tinga ka misy zao hoe azo lava fa rehefa tonga am'izay azo lava zay ko za mankosura fa tsy hain'le tompon'andraiky mpanjakana zany sasany hoe inona zany azo lava zany de efa misy zavatra ngeza be zany matoa misy antso tahaka an'izany de zao ny zavatra mampalahelo rehefa avy ny tifitra le mpitandro filaminana de manao taridositra nefa nyteneny antsika misy limitiny io fahefahana io, misy limitiny io fampiasana fitaovam-piadiana io ary zao endriny zao ny ahitantsika taratra fa misy krizy eto Madagasikara de nresahako teo crise de confiance fa na izany na tsy zany misy endrika explosion zany zavatra zany ara-tsosialy ny antony tsotra tsy fahatokisana an'le rafi-piaramonina napetraka le rafi-panjakana napetraka le fanjakana ary mety misy alahelon'ny tambatambatra sy tsy fahatokisana ny tambatambatra sy fahasorenana ny tambatambatra de mipoka tamina fotoana anankiray izy de lasa alatsinainy niosindra tany Kongo de na tiany fanjakana na tsy tiany fanjakana resahantsika am'ty miosindra ny tana fanjakana am'izao fotoana zao. Ny filohan'ny république ny chef suprême des armées, ny premier ministre ny lehibean'ny OMC national, tsy hainy prime ministre am'izao fotoana zao ary raha tokony ho izy dokotera Elize ny filohan'ny république de manatsahatra zay mety ho zavatra ataony any ivelany raha mbola misy programme izy raha mbola ho isika fa miverina aingana mipody eto Madagasikara miserea an'io situation io ary midécréter deuil national na inona ho antom-panazavana hoentin'ny fanjakana ka ilazana fa tantandalana mba hiarovana tena efa mazava ny zava-misy nisy halatra zaza varira avy eo ny aro an'le zanany le reniny ho fitiavany an'le zanany namozany any le izy ny kapana famaky ny lohany sy ny tendany tarika fahafatesana ho azy zany tratra redalo saingy eo amin'ny lafin'ny communication zany tsy resahana fa hoe ny oatra ny faritra mena tandalana Madagasikara nampiatra lalàna zany hoe zay zany le olana fototra hodina tsy fantatra fa avy eo nisy fahafatesan'olona marobe sy faharatrana teo de any ny tokony andehana amin'ny fanadiadiana ny amin'ny hoe fananinona ny tsy maintsy nampiasa hery ny mpitandro filaminana.
teo anatreo nre vahoaka zay verina fa tsy dahalo ny vahoaka tsy mpanondrana tsokosoko are-pireneny reo ka namoaka volamena 17 kilo 73 kilo 49 kilo tsy namoaka safira reo 900 grammes ary tsy nangalatra ny volamena 30 grammes atao amin'ny ministère atao anaty coffre reo tsy naporisika ny sininy ady atranony sampiny Jesosy mamonjy reo ary tsy nanodikodim-bola tamin'ny Covid-19 tsy ireo tsy nandony karaman'ny FCE tsy ireo tsy nandony karama mampiasa ny Croma tsy ireo vahoaka ireo tsy nandony karama mampiasa ny Secren ary tsy ireo vahoaka ireo no nanana problema tamin'ny SMMC nareo nanapotika ny RLS sy ny Hermady mialatsiny na ny Jirama tsy ireo olona reo zany ka hoana no hoe tsy maintsy nampiasana hery nongonana hatramin'ny ainy ao anatin'izao a lafin-javatra zao de tokony ampisainy zany zay ny antony tenenantsika hoe ity gravité an'ity situation ty dia enjana satria ny média international la docteur Élisée de miresaka azy RFI France 24 BBC sy zay mety fahita lavitra sy radio rehetra de misy tension mitovitovy na de latsaka kely ary zany hoe efa maka endrika national ty ity ny zava-misy any Iraka hatramin'ny omaly zany hoe ny ara-mipoaka zany tany Congo sy tany Iraka ity ny navoaka ny Le Monde ary ity no dradradradrainy ny RFI zavatra kely zay tsy misy fampidirany ary antony zavatra lehibe ara-politika fa manome endrika mitovy lanja ary lasa ambony kokoa le vaovao eto Madagasikara mihoatra n'le zava-misy any Iraka. Inona le zava-misy any Iraka? Fanapahan-kevitra zay ny raisiny Muqtada El Sadr izy ny amin'ny hoe hisitaka amin'ny fomba fanaovana politika amin'izay izy zay mpitarika sita de tsy nanaiky ny mpanohana any Muqtada dia nanao fihetsiketsehana ary rehefa nanao fihetsiketsehana dia nisy ny fandehanan'izy ireo teny amin'ny lampany anteny meram-pirenena sy teny amin'ny praministra zany de naharatrana olona manjatony zany ary nahafatesany olona tanohanina ny 5,10 tanohany omaly io tany Iraka. Inona le izy? Tsisy resaka hoe zazavarira, tsisy resaka hoe fikapanana lohan'olona maty, fa no ny fakafizan'izy ireo an'ilay mpitarika lehibe Muqtada zay nanapa-kevitra tany Iraka fa hisitaka amin'ny fomba fanaovana politika retraite définitive de iny tsy zakan'ireo mpanohana azy ary nisy adihevitra maro samihafa moa amina crise politika ao Iraka dia teraka tamin'izay. Samihafa le endriky le tension resako amintsika teo le contexte fa le tranga misy dia samy misy endrika fahafatesana sy famonon'olona ary tifitra tamin'ny balarelona. Ity zany endry ny hafa mihitsy amina resaka hoe fihetsehana zay a bloc lalana zany sy niditra tamina lapam-panjakana. Fa ity teto Madagasikara tany Congo ty dia olona tofoka sy leo am'le rafim-panjakana any fotony ary efa nisesy loatra ny fahasorenan'izy ireo ny amin'ny zavatra nahazo an'izy ireo tsy tany saiko tsony ny amina resaka hoe zandary lasany rano teny docteur Élisée teo ny tamin'ny Batsiray zay misy endrika fanilokiliana an'izany tanàna zany reno mitambatra zany no atongavana am'izao adevitrao de zao ny avoaka ny gazety Tanindrazana satria milatsaka ho isika ny vaovao isan'andro san'andro ary isa minitra de milatsaka ny vaovao de io zany izy io Ikongo izy gadra 900 eo sisa tavela 900 gadra manodidina ny 200 sisa tavela ao amin'ny fonjany Ikongo raha nitatitry ny préfet ao atoerana maratra na mifatotra no tsy nampitsoaka azy ireo ambiny vitsy nitsoaka moa ireo mpiandro fonja no ny feoniely fa isy andian'olona hanafika ny fonja efa nisy sary
tahaka izao a niseho ny volana desambra 7 no tafiany olona ny fonja tamin'izay ho fitakina ny fahamohana gadra folo na ino honanao namon'olona ka tafavoaka ny gadra anjatony ny omalindray tany amin'ny zandary no takin'ny olona avoaka saingy tonga hatrany amin'ny fibahanan'ny fonja ny raharaha fibanahan'ny fonja zafady indrindra ny raharaha mitatra zany le raharaha amin'izao fotoana izao ary miasarotra lizy de eo le tsika ilazaina ny am'le hoe izy ty zany tsy mijanona eo am'le ministre ny fiarovam-pirenena isony sy lay komzenina zandarmam-pirenena zay nanao an'lay serasera omaly amin'ny hoe mandray an-tanina fanjakana na ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa mila miaino ministeran'ny fitsarantsika satria mahakasika ny fitsarana ny resaka fonja natina docteur Élisée ary efa matetika ihany koa ny andrenesany any amin'ny tsy fatoko isa voaka ny raharaha-pitsarana donc mitatrany le raharaha indrindra lay fahafatesan'olona maro dia etsitsika ilazany raharaha-panjakana ambony be ity fa tsy raharahana distrika itsony gravy anie zany hoe 900 ny tafatsoka ny ala ao anatin'ny fonja izany e grave zany ary tsy misy mpiandro fonja le toerana azotsika antoka koa fa efa tafatsoka ihany koa ny zandary sy ireo mpitandro filamina sasany de eo am'izay ny tadiavintsika n'le hoe mbola misy mpitondra say hipetrapetraka any an-tranony sy mbola tranquille mamitahiraka ve am'izao situation zao fa tsy miazakazaka ody aty Madagasikara na mitady vahaolana aingana hoe inona na mahanany io satria azotsika antoka tsara docteur Élisée zao phénomène misy zao dia tsy hikongorery no manana alahelo raiky tapisaka ao anatiny fa mety iny aloha no mivoaka dikan'izay miverina ty amin'ny adevitra fototry tsika ny amina hoe tsisy hevitry ty tsy maintsy manao concertation nationale nareo andaminana ny fiainan'ny firenena amin'ny akabeany satria efa nandatsaka raha nareo mitondra fanjakana donc vous êtes obligé miditra anatin'izay efa nandatsa-dra ianareo ary misondra nandatsaka raha nampianatra nareo teto Madagasikara ary mbola nandatsaka ain'olona maro ianareo amin'ny alala fita ka sao de isy teny hoe ka tsy izay io fa mpitandro filaminana anjaran zareo nanao an'izay teny nanao tany de ataoko baindray le mpitandro filaminana fa andraiky mpanjakany reo ianareo eo no miteny fa lazainareo fa tantandalana tsy mba misy kely akory mba entiny ilazany hoe tsy rariny nakanakeriny an'le zaza variry sy namonona an'le rem-pianakaviana zay vao mety nanao communication politique hafa mampalahelo zany tsangandravatry zany député Élisée ary zay le tenentsika zany izao situation zao zany tamin'ny heriny de efa niantso isika mahakasika indrindra ny tsangandravatra rehetra eto Madagasikara ny resaka fitnasy ny resaka Jesosy mamonjy io ny resaka volamena tafavoaka io ny resaka fahampiteny ADEMA ny ACM menasina grève etsero fanjakana tsy manamboly de tsika hoe tena anatina situation de crise Madagasikara misy cellule de crise mitsangana zao fa zao zany vao mainka manaprofo zany adevitra resantsika zany tsisy fikatsony nandatsa-dra le fanjakana tsy maintsy miditra anatina adevitra ifotony mihitsiny donc misy karazan'olona marobe tsy vita mametra-pialana ao anatin'izao raharaha zao raha ohatra misy culturen'olona intellectuel sy mahatsapatsara hoe tsy nahavita ny andraikiny ary tsy anasokajina indray satria tsy olona teto andrenivohitra indray maty ka tsisy problema fa vahoaka any ambanivohatra reo ka tsisy antony tokony hametrahana fialana diso zany fa principe imbona an'io rehefa mahatsiaro teny ianao ato anatin'ny territoire ny Madagasikara tsy nety nentim-pitantanana nataonao ka nataizana sehon'ny tranga Madagasikara ray manontolo ny resahana anatin'izany fa tsisy exclusion sy frontière zany docteur Élisée ka ty namana faneky dia mahavariana tokoa ty fanjakana amin'izao ty vao natao investiture ny tety Mahamasina ty tsy ny elina ny tamin'ny 12 alina
ny anjerany vatobe amapolo ny maty 26 voalohany natrehany ty fanjakany ty da ditsika koa teo Mahamasina ny ariva nijeriny Tarikarosy amapolo ny maty io zany a le rano be le volantsika 2017 teo tany Kongo ity ndray ihany koa akoatran'ireo voa fifamoivoizana ny lozam-pifamoivoizana mamono olona maro rehetrarehetra na iza na iza ka ty fanjakany ty ny filaza azy de mamono vahoaka mitarika fahafatesam-bahoaka ary ao anatin'izany tsy fahalavary-piainana ngidin'ny fiainana ary sika moa zany de efa nilaza hoe miendriny aty amin'ny fanoherana fa lazaina hoe faible ny fanoherana non tsy marina zany fa isika mitandro ny aina satria reto olona sasatsasany ato amin'ny fanjakany reto de tsy menatra ny andatsadra tsy matahotra ny andatsadra rehefa nataony zany tamin'ny 7 février 2009 sy ny tamin'iny alatsiny lundi noir voalaza teo io nataony zao tamin'ny Anikomo satria ho natina na tsy tiana tsy le miaramila mitifitra fa ny autorité zay nanome baiko tokony misy zay indrindra no nanao an'izao izany nandray any décision ka io zavatra io de diniana am'leo ihany hoe misy fisarahana ny fanjakana zay mitondra sy ny vahoaka zay hoentina misy elanelana be misy tsy fakazahoana misy lonilony ndrindra moa zany reto ato amin'ny antsoina hoe force de l'ordre satria mieritreritra ny ao amin'ny manambasy fa mampiasa an'izay ery zay izy tompon'ny fahefana sy reto le vahoaka zay hoentina zay eritreretina ohatrany hoe voazanaka ohatrany androny tamin'ny androny vazaha frantsay zanatany neve efa voalaza fa hoe maleo tenitsika ary samy tompo-tanindrazana samy malagasy raha tsy tokony fanao an'izao fa de zay moa zany nanao an'izay foana ny fanoherana okare mila fandinihana fanorenana ifotony ty fireneny ty mila fampidinihany ty misy dysfonctionnement ny fitondrana sy ny fitantanana ny rara-panjakana misy défaillance misy incompétence fiteny azy daholo zany kanefa dia ny valiteny de hoe zahay zao no mitondra zay tianay atao io fa makany amin'ny fampandrosoana fa ianareo ny be felonana ianareo ny sy toy izao mandrasa fifidianana kanefa le izy de hita fa hoe makany amin'ny tsikelikely any amin'ny fivarinana i Madagasikara ary tena tsy ao an-tsainy ny eo mitondra ny antsoina hoe ny tanindrazana ny averimberina zay ny mahatanindrazana ny tanindrazana de ny vahoaka monina ao aminy ny vahoaka 320 tapitrisa satria azadino fa ireto telo eto ny tany ny teny ary ny teny fahatelo ny fomba mampanao sy ny olona monina ao aminy ny mahatanindrazana ny tanindrazana ary ny mpitondra de natao zay iaro an'izay vahoaka sy ny fananan'izay anao zay ampisonitra sy apety an'izay fanjakana ray aman-dreny zay no nampianarina atsika fanjakana piahy fa tsy fanjakana mpamoritra na mpamoritra sahala amin'ny zava-misy hoe reny aty amin'ny atokotima na ny RMDM ivory de tsy avela sakanana enatra ny reny nefa ny hevitra maro no matakadavitra fa ny okevitra zany de tsy avela de misy ny fifandonana ampiasaina ny tafika sy ny zandary anentsika ny vahoaka malagasy tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana nefa lalàna ny demokrasia zany tsy ary hitovy hevitra ary ny fifandonan'ny hevitra samy hafa no miteraka vokatsoa
ahitana ny mahany ny rariny sy ny hitsiny, ahitana ny tena ivoan'ny marina, kanefa dia tary tokana ka zay maneho hevitra rehetra any amin'ny tony teknôlôjia amin'ny Facebook samborina raha voafafa ny lazainy ampanatsona ary amin'ny zandary ary zay ho any mahatonga an'izy hoe mila fanontaniana marina hoe inona marina ny antsoina hoe fitsarana, inona ny antsoina hoe police judiciaire, inona ny antsoina hoe police zandary, anaporitra ny vahoaka ve amin'ny zavatra rehetra izay misy sa hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary hiaro ny firenena amin'ny mety ho zavatra misy avy any velany amin'ny mahoe tanindrazana azy. Dia izany zavatra hitantsika amin'izao fotoana tanga-javatra raha io fa tsy io ihany nisy teto, efa nisy betsaka. Raha tany efa entsika tany Vakinakaratra tany efa nisy roa telo, tany Vatomandry efa nisy, faritra Tsinanana iny Tamatavy iny, tany Fenerivesto efa nisy, io koa zany any Ikongo. Dia tsy hisy tonga saina ve nitondra fanjakana ao ny lehibe sy mpanao inona no zavatra ao ambany ao tsy lo tokony ho amboarina, fa dia avela fotsiny amin'izao hoe mandeha makany fampandrosoantsika, mandeha ny fitantanana fa ianareo no milaza fa tsy mandeha zao raha zao. Zay zany no azo atao hoe hijerena azy amin'ny akapobeany ary matombo zao tsy hoe tsy hoe zao dia misy miteny reo amin'ny sitona lakilosy. Tsy misitona lakilosy tompoko, fa malagasy mparay tanin-drazana reo, tsy tokony hisy ny alatsa-drà fotsiny amin'izao noho ny samy malagasy tsy misy misy tsy vitovikevitra, fa araka ny fiteny hoe tsy ny olona ny miady fa ny hevitra no mifandona. Fa ny zavatra sana amin'izao dia azona lamina tsara raha najaina ny lafim-piarahamonina ary marina ny teninao faniro hoe rehefa tonga noho ny pôly fifidianana dia hainy manatona an'ireny lafim-piarahamonina misy reny, manatona ny tranobe, manatona ny ampanjaka, ny ray aman-dreny ara-drazana. Fa rehefa vita azo ny fahefana dia any ianao, anynareo sahala amin'ny anaovana ny vahoaka malagasy mifidy koa mandatsabato, efa azo ny fahefana ary dia tonga amin'le fiteny hoe ny fanjakany ity ny eritreriny dia hoe sarotra ny mahazo ny fahefana, maka ny fahefana fa mora ny mitazona azy. Dia io ampiasainy io zany, ampiasainy ny rafim-panjakana, ampiasainy ny rafim-panjakana rehetra didin'olo tokana no atao, dia zay no hitazomana ny fanjakana hatrany amin'ny CENI, hatrany amin'ny HCC, hatrany amin'ny Foloalinda, dia olo tokana no mibaiko an'ireo ka tsy misy tsony le fifandanjan'ny fahefana, tsy misy tsony ny rôle ny institution isan-karazany, ny rafim-pitsarana zay ny mahatonga ny mikorotana io fa raha ohatra samy manana ny andraikitrany araka ny voalaza dia tsy tokony zao ny zavatra miseho fa misy ny fifandanjan'ny fahefana, séparation des pouvoirs zany tiako tenenina. Fa tsy misy zay amin'izao fotoana, fa olona baky tokana no mandrindra n'ireo rehetrarehetra reo hanika zao ny zavatra miseho. Ao anatin'izany no fanjakan'ny vola, ny fitiavam-bola, ny fitiavam-boninahitra omena an'ireo mpibaiko sy mpitantanao ambony, dia maneriny aty ambany tsy omena tsina ireo le aty ambany fa dia baiko tsy maintsy manao. Zay zany ny zavatra misy, zany rehetrarehetra zany tompoko ny mila fanarenana, mila ny antsoina hoe fivoriana mbe-pirenena na concertation nationale, dialogue national, hoe ahoana ny fomba hitantanana Madagasikara satria 80 taona tsika zany zao tsy tafavoaka, firenena 5 mahatra indrindra-tany ary firenena miady ny 2-3 amin'ireo resitsika reo ary mbola voalaza le hoe 570 taona tsika vao hitovy amin'ny Rwanda zay firenena afrikanina vao nisy amatapitra ny famony tao aminy, ary mbola antsoina hoe ny tapahatrana ao amin'izany firenena zany mbola 50%,
ny atsika voalaza zany zao 80% zany eo anatin'ny fanesona ane zany io fanjakana io zany ny teniny reo banque mondiale sy ny lazan'zany de hoe raha inareo fanjakana io sy ny fomba itondranareo sy fampandrosoana am'izao de afaka 570 taona nareo vao maafaka le 300 ao anaty fahantrana itovy amin'ny roan-da satria 20 analana 50 30 ny elanelany zay ve zany de tsy mahatonga atsika na isika hoentina na izy mpitondra mba andona ny ampopo malagasy nefa Madagasikara de manana tanora afaka miasa be tanora sika manana ny ranomasina sika 10,000 kilometatra ny ranomasina manodidina manana nireo hazan-drano manana ny arena kibony tany fa lasa n'olombitsy le izy lasa n'olombitsy reo fananan'ireo de voalaza hoe ho am-sivifolo miaina ao ambany fahantrana ny malagasy ny 900 zany sisa tavela de ny 700 le mba eo anelanelany mbola mba afaka miteny sy mandrangotra sy mitsipaka ny tahany tongotra fa le ny 100 zany reo le mpanefoefo tompo ny fahefana sakaizan'ny mpahefana manao andreo voalazanao teo hoe manondrana ny volamena mangalatra ny arem-pirenena manararoatra ny fahefana zay ananany sy nomena azy na olom-boafidy io na olom-boatendry ka de zay zava-misy mitrandraka an'ireo arenareo izay manao monopole de zay zavatra zay no mahatonga an'izao zavatra misy zao ka eo zany le marary le fiarahamonina malagasy tena ao anatiny ny antsoina hoe tafalatsaka ao anatin'ny fahasahiranana lalina isika ny vidim-piainana efa tsy tenenina intsony ka dia mety isy teny moa na izany nareo mpanohitra fa zay ao milaza hoe tsy tia ny famonoany samy malagasy na ifandrafesan'ny mpitandro ny filaminana sy ny malagasy fa antsony anay atsipy eny tandroko ny omby atsipy ny teneny am-pony mahalala mba ahafahana hoe andao ifandiniky fa samy tompo-tanindrazana samy manana taranaka fa zany 570 taona zany nge namana faniry sika zao ne tsy titsony am'zany zay ve no avelatsika lova ho an'ny taranaka hoe itovy amin'ny roan-da am'izao fotoana zao mba hoe mitovy amin'ny firenena Europeanina matanjaka any mety mba azo eritreretina ihany fa de fanesona ny fiheverako an'izany hoe io andany lasa référence atsika ary ataon'ny vazaha référence atsika afaka 570 taona vakitsika aloha zany ny fivoaran'ny vaovao nosotomina tao anatin'ny pejy ny fahitalavitra Ravavy TV Plus moa zany no nakatsika azy ity endrik'ilay fiara-miasa de tsy maintsy tonontsika hatran'izay le izy moa zany satria tsy itsika no nitrandraka ny vaovao fa izy ireo ity zany vaovao maika Raharaha Ikongo tamin'ny 10 ora sy 1:20 minitra zany no nahazony izy ireo izany olona 20 no maty vokatry ny ratsa araky ny tatitry ny mpitsabo voafonja 200 no niala tao amin'ny fonja rehefa nitsoka ny mpiandro fonja tao Ikongo nitsoka ny tobon'ny zandary ihany ireo zandary misa 7 tao amin'ny tobon'ny zandarymaria ao Ikongo efa tonga ny toerana ny mpitandro filaminana fanampiny nentin'ny camion misa 2 mbola ao amin'ny toerana mihidy ny tazomana azy ireo olona efatra voareroy ho nakakeriny ilay zazavarira sady namono reniny zaza variry io ity zany no sotomitsika tao anatin'ny pejin'ny fahitalavitra ray ofisialy dia vaovao ity zany etsika moa zany hoe miezaka tsika zany mampita zay fivoaram-baovao ka reo fitrandram-baovao avy amin'ireo orinasa tserasera samy hafa zany sy ireo avy amin'ireo namana zay mety mahazo ny fivoaram-baovao de tateritsika akoatrin'ireo fitrandram-baovao zay ataotsika zany mba azontsika maka tsara sy mahita tsara ny zava-misy eto Madagasikara am'izao oreresantsika zay zay ny amin'iny devitry iny fa everitsika hoe ny fomba fiteny hatram'izay hoe tany misy olobe tsy miady zaza fa izao trangan-javatra zao nefa de ohatrany hoe tsisy rarahina n'le olobe raha tsy any amin'ny fifidianana de mba asy ho asiny sy ajany ihany le olobe malagasy fa raha nareo tsy mila azy
fanjakana ny fiarahamonina mila azy satria ho an'ny rafim-pandaminana de mahomby kokoa am'izao fotoana izao am'izao lalany krizy eto Madagasikara zao a ny rafim-piarahamonina malagasy andaminana ny raharaha fa tsy ny rafim-panjakana satria izao zavatra zao no miseho dia vokatra hoe tsy fakatoavany rehetra zay endrim-pitantanana ary fahasorenany rehetra sy fanahiny rehetra an'le fomba fiasan'izay rehetra rafim-panjakana rehetra manodidina ao anatin'ny ady hevitra. De zay ny antony mahatonga tentsika miteny manana hoe mahomby kokoa ny amahana ny olana dia any amin'ny rafim-piarahamonina zany. De misy am'ireo ray aman-dreny marobe any Ikongany am'izao fotoana zao, any Vatovavy any, tsy lavitra eo fitovinany, misy ray aman-dreny marobe ao Fianaratsoa ao, misy ray aman-dreny koa ato firenena, aiza ny CFM am'izao raharaha izao. Aiza ny ACDDED, tsika moa efa tsy manontany tsony ny exécutif. Ny solombamboaka miasa mafy any ambadika any, indrindrandrindra voafidy tao anatin'izany district zany. De reo ny tiatsika ho an'ny tanina tsara manoloana zao raharaha izao, na izany na tsy zany, de betsaka ireo fanameloana samihafa zay fa mandeha am'izao fotoana zao ka ho an'ny antoko SVM taorian'ny antoko tiky Madagasikara zany a de antondra ihany koa am'izay a fanambaran'izy ireo mahakasika sy mikasika satria mandray roa zany ady hevitra zany ny zava-misy tany amin'ny distrika Nikongo nanomboka omaly fa kitsika tahaka izao de atao ngezangeza kely faly azafady raha azo atao mahazo eo ampovoany zany. Fanambarana zany a zay navoaka ny antoko ny hery vaovao ny Madagasikara. Manoloana zava-mitranga ny Kongo izay nampifandona ny fokon'olona sy mitandro filaminana ka namoizana ny olona amapolony dia kisankely miondrika mpanajana manoloana ireo ny indosy ny fahafatesana ary makahery ny fianakavian'ireo niarambona ny antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara SVM. Mirary fahasitranana feno ihany koa ho an'ireo mbola mitsabo tena. Manameloka n'izany ny fomba nandratrana sy namoizana ireo mpiray tandrazana amintsika na inona ny antony. Zava-dehibe amin'ny malagasy tokoa ny aina ka tsy mendrika ny atao vonomoka ireo olona iray firenena amintsika. Tsy aivina fa efa nangataka fanokafana fanadihadina ny antenimerandolona ny volana Desambra 2024 teo. Aorian'ny famonoana faobe ireo gadra nitsoka tao amin'ny fonja ny farafangana ny 13 Aogositra 2024 saingy tsy nasiana toeny izany hatramin'izao. Noho izany de takina ny fanokafana fanadihadina lalina manoloan'izao trango zao ho fitadiavana ny marina araka ny fepetra takin'ny tantandalana. Mitombo ve zany ny tsy fahatokisan'ny malagasy ny fitondram-panjakana zany hoe ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ka manomevahana ny fitsaram-bahoaka sy islany. Aiza ho aiza ny fanajana ny zo fototra tokony hosotrahany vahoaka. Miantso ny mpitondra hanova ny politika ny fandripahalemana izay apetrany satria vokatry ny tsy fahombiazana tanteraka ny zava-nitranga ka mahatonga ny fifandomana eo ampitandro ny filaminana sy ny vahoaka tsy mandady arina sy miteraka fahamoizana aina maro na sivily izany na miaramila zay hita ny fanesesy. Marina fa betsaka ny manahirana ny vahoaka saingy adidin'ny antoko ny miantso lalandava ny fitoniana. Manao antsoavo amintsika rehetra mba hiaraka ifanometanana ho fampijanonana ny famonoana sy fangalarana ireo zaza varira ary hiaro azy ireo am'izao fototra zay tokony ananany. Antananarivo 30 Aogositra 2024 ny birao nasionaly ary manosony izany mpandrindra nasionaly ny antoko SVM zany. Zay ho an'ny antoko SVM, ho an'ny antoko RDS ndray na ny roso an'ny demokrasia sosialy dia tahaka izao ny fanambarana. Fanambarana zany de hoe aza tafandro manana aretina. Manoloana ny vonon'olona matsiravina narahina fandrobana sy fanimba-pananana nisy eo tao aitika aly ambolo tarakely ty. Ambolo tarakely ty faly fa le alina efa misy ka le anankiray. Le resaka ikongo efa misy any de rehefa vonona de alefa fa le tany ambolo tarakely iny. Zany hoe ny
tsika moa zany efa mety hoe betsaka ny manao an'izay fanambarana fanamelohan'izay zany mihetsika daholo ny rehetra ho hitantsika eo zany avy any amin'ny setraresa-pirenena satria mahazo vahana eo amin'ny setraresa-pirenena ety raharaha misy eto Madagasikara ety ho hitantsika eo hoe fandraisana andraikitra ny fanjakana ijany eo amin'ny fitsaboatena ve ahoana ny mety andraikitra raisin'izy ireo amin'ny lafim-panadihadiana mikasika reo mpitandro ny filaminana ahoana avokoa zany ny endriky ny fanomezam-baiko tao ambadiky zany rehetrarehetra zany dokotera Elize zany hoe efa mahazo ny sehatra nasionaly ary zay le tenentsika hoe tsy rarahana distrika sy faritra intsony ity hoe fitovinany fa tena rarahany Madagasikara ity ary tena situation de crise ity zay miantso am'izay hoe tena tokony isin'ny fikaonan-doha zay fa misy zavatra tsy milamy meto ary manapoka ny adevitra tsikelikely eny amin'ny fiarahamonina sy ny distrika ary izao hitantsika amin'ny endriny mahatsiravina fianao bibina zao le zava-misy dokotera Elize. Zay no namana faniro satria marina tokoa fa efa imbetsaka ny misy oatra zao indrindra tamin'izao fitondrana zao ary tena mampiseho mihitsy le fisarahana lalina antsana lalina aty amin'ny mpitondra sy aty amin'ny vahoaka hoentina de io zavatra io marina mihitsy le tenitsika teo hoe raha ohatra ka ny fandray tsara reto mpitandro filaminana reto sy ny vahoaka hatramin'izay tsy misy zao zavatra zao fa misaraka mihitsy zany hoe ireto no zahay fanjakana ianareo vahoaka hoentina ka io lonolony io efa ela dia pitikafo oatra zao de mampirehitra ny vanja ary zay no mahavariana ho hoe ino ny andraikitra ny tompony andraikitra tompon'ny fanjakana manoloana an'izany zavatra zany ino ny fanadihadiana ara-tsosialy ara-piarahamonina zay indrindra fanarenana an'izany na eo amin'ny fiofanana ho an'ny polisy sy ny gendarme sy ny tafika amin'ny antsoina hoe fitiava-tanindrazana fitiavana ny vahoaka ny fanajana ny aina amin'ny mahasamy malagasy tsy misy zany matoa tonga am'izao dia mila dinihany zany mila dinihany mpitondra fanjakany zany ahoana no ampidirana an'izany ao anatin'ny reto zay zana-bahoaka voaka tao amin'ny zana-bahoaka ihany fa zavatra misy dia ireny ny fandehany mandeha ny mpanao politika de sakanana samborina dakaina misy an'izany teto ny eseny ny cordon atokotima olona mpitarika amanalina ny eneny mpikambana ao anatin'izany malerana ny losy kanefa de dakaina fotsiny zao atao samby dokotra de mbola miampidaka zany zavatra izany mila fandinihana supermanina vereo satria tompony manambasy zay zavatra zay de tsy mety ka izay tokony ho arenina ary zay ny takitsika le hoe ao anatin'ny odiben'ny mpanohatra de misy azy hoe fanorenana ifotony fampiavana pirenena fampiavana pirenena ampiavanina ny malagasy samy malagasy ampiavanina ny mpitondra sy ny hoentina ampiavanina ny herin'ny tafika sy ny vahoaka hiara hibanjana ny fampandrosoana ampiavanina ny malagasy ny tany sy ny tontolo iainana misy azy satria misy koa ny ahitana fanombana ny ala fanombana ny zavaboary fampiavanana ny rehetrarehetra zany zay ny antsony hoe fampiavana ny pirenena fa raha zavatra sahala am'izao dia makany amin'ny faharavana isika makany amin'ny fahampitehana ary efa fantatra moa zany fa dia efa maroso lalina ny amin'ny fahantrana ka de tsisy raha manjary iny zany eto Madagasikara eto raha izao zavatra zao no hojerena tsisy raha manjary eto fa dia jejerena maneno sahoana avokoa amin'ny fanjakana tapidalakale io fanjakana io tsisy raha manjary ahitana skandalina foana isaky ny masoandro miposaka mivoaka ny raharahany gouvernorany loatra mangoro vomaly ity andro hoany raiko de inona koa raha pitso inona raha fakapitso tsy resaka afa-tsy vola mitsy mbola talohan'izay ny volamena ny vadika fonjamby ny ministra ny fitsarana ny esorina fa kolikoly
hatrany amina miliara. Ny volamena ny ondrana sy ny isan-karazany nisy koa voatratrateny vato. De efa hafezana fanjakana ve zany. Zay ny ilazana hoe défaillance. Misy dysfonctionnement. Ary tsy mahafeny fanjakana fa de sahala amin'ny hoe mizery aferako manoloana an'izany moa zany de tsisy mifepetra raisiny ary toe-karena politique économique manoloana fitangany vidim-piainana na inflation fa dia jerem-potsiny de miolona fotsiny amin'ny hoe vokatry ny adiny Ukraine sy Rosia zao zavatra zao sy ny Covid de ho jerena ohatran'izany ve izany mahafanjakana ny everan'ny malagasy ny antsony hoe fanjakana voalaza hoe ray aman-dreny. Izany fanjakana voalaza hoe piasy état providence zay indrindra satria zany ny antsony hoe fanjakana fa tsy fanjakana sala am'izao hoe gestapo. Fanjakana gestapo le zany mitovy tamin'ny andron'ny Hitler état gendarme. Sika moa zany gendarme état gendarme ve misy le fabrication de marque le fanjakana am'izao fotoana zao mihitsy le répression et intimidation zay mandeha ny filora valimanana filoha mpanohatra zay voalaza ny lalam-panorenana andininy fa 400 de sakanana am'izay toerana rehetra alehany intimidation. Zay ngena tsotsika hoe état gendarme ve neto sa état gestapo fa aiza maha hoe fanjakana piasy ray aman-dreny mpandrindra mpandamina mpitsinjo ny fiainam-bahoaka. Efa misy tsy mihinam-bary zao efa 70 kilao ibe indrindra ny vary ho an'ny malagasy ao anatin'ny taona 500 andro. Efa 7 grama ny vary hena-mba ho an'ny malagasy raha statistika isan'andro amin'ny ankapobeny. Zany hoe tsy mihinana afa-tsy hena tany amin'ny 4 kilao 5 kilao anatin'ny taona. Nefa de manana ombontsika be dia be. Zany zavatra zany no tokony hodiniana hoe ahoana no anaovana an'izany fa tsy mendrika ary tsy rariny amin'ny malagasy zao zavatra misy amin'izao. Tsy mendrika ary tsy rariny. Ka anjaratsika no manao hoe mitaky zay ny fampidinianareo no ao. Zay tsy hoe aka ny fahefanareo na isoloky hoe miala teo. Fa anjaranareo no mandinika. Mahafantatra nareo hoe tsy mety fa endrena mametra-pialana. Raha ohatra ka tsy izay atsoviny herivelona rehetra dia andao ifampidinika ifanakalo hevitra ary ianao mifanapaka-hevitra iombonana hoe zao ary ny rivo-baovao hitondrana ny Madagasikara fa tsy netiny nataonay hatramin'izay. Efa voninao le fanambarana indray avy amin'ny antoko RDS zany roso ny demokrasia sosialy de vakitsika indray le izy faly rehefa voninao le izy somary anana kely le izy ngezangeza azo ampidirina ampovoany. Tiara zany le izy atsara ny herisetra iverena ny fifampitokisana ny filoha nasionaly zany ho an'ny eo anivon'ny RDS manao n'izy ity zany ny filoha sy ny birao ary ny mpikambana ao amin'ny antoko RDS ho an'ny demokrasia sosialy RDS dia manameloka ny tranga famonoana niseho tao Ikongo izay nahafatesan'olona 10 mahery sy naratra maro tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny taky ny rariny tamin'ireo voalaza fa pakakeriny akizy varira. Miombona alahelo amin'ireo namoy havana sy ireo rehetra trapahavoazana izany mampahery sy mandrisika azy ireo ngitraka hatrany fa tsy irery izy ireo manoloana ny vangiry firiana mahazo azy maneho ny fimbonana amin'izy ireo sy ny ponina ho antoerana amin'ny fitakiana ny fandraisana fepetra manokana ho an'ireo tomponantoka tamin'ity von'olona mahatsiraviny ity eo ampiandrasan'ny valin'ny fitsarana. Ny roso ho an'ny demokrasia sosialy RDS dia mampatsiahy raha toa ka ilaina fa voalohany hadidy masina sy lehibe mipetraka antsoroka ireo mpitandro filaminana ny miaro ny malagasy na inona toe-javatra mitranga. Mitoy ihany le izy ny fampiasa-kery ho fiarovan-tena dia tokony mifanaraka amin'ny toe-java-misy na inona fisehoana ary tsy entina hanamarina tena noho ny tsy fandraisana ny andraikitra sahaza sy amin'ny fotoanana.
ilaina ny fanomeza kasina ny asam-panjakana eo amin'ny fitandrona filaminana sy fandripahalemana izay mifehy ny fitondra tena ny mpitandro filaminana ka mibaiko sy manery azy ireo hananjavatra hajaina sy atahorana. Etsan-dany ny vitsy mikitrandrery satria izao endrim-pikomina izao dia manamafy fa mahatsiaro very fanambola velona sy latsaka ao anatin'ny fahamoizam-pony malagasy ankehitriny ka tsy matoky intsony ny rafi-pitondrana. Nanantena mafy izy ireo fa hiatsara ny fandriam-pahalemana, ny fitsaboana, ny fampianarana sy ho ampy-sakafo ary voaro amin'ny ratsy rehetra. Eto ny tsy fahombiazan'ny fitondrana amin'ireo asa sy andraikitra andrasana aminy dia miteraka korotana ka manamarina ny fitakian'ny malagasy ny rariny sy nitsiny. Takina noho izany tsy maintsy hanafongorana ny amin'ny fakan'ireo endrikerisetra mpahazo ny firenena hatramin'izay, ateraky ny fahasairanana maroloko mandrendrika ny malagasy. Adidin'ireo tompona andraikitra ny mandray ny fepetra mifanaraka amin'izany. Asa iombonana ny famerenana ny fampitokisana. Ny roso an'ny demokrasia sosialy dia manavao ny fahavononany hitondra ny anjara birikiny amin'ny fikatsahana ny fanarenam-pirenena. Manosony izany Andriamatoa Fetisson Rakotondrendrina zany. Raisitsika ry teny izay nisoratan'izy ireo ry ny amin'ny hoe inona moa zany resahantsika mahakasika indrindra zany ny amin'izay hoe tontolon'ny fitandrona filamina izay ilaina ny fanomezan-kasina ny isam-panjakana ao anatin'ny fitandrona filamina sy ny fandripahalemana izay mifehy ny fitondran-tena ny mpitandro filaminana ka mibaiko sy manery azy ireo de tsy andaniny zay zany misy zany ny amin'le hoe nanantena mafy izy ireo fa hiatsara ny fandripahalemana. De io amin'izay ny raisitsika ny amin'ny hoe ka izao zavatra zao anie tokony ho voafehy ihany. Raha ohatra zany ka tsy nambana tena tsy nisy le fitondram-panjakana ka nisy drone nalefa isaky reny distrika sy faritra reny any amin'izay saridalana anenjehana dala. Raha ohatra ka tena nisy marina zany helikoptera nampanantenaina tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra izany. Raha ohatra ka tena nisy zany 4x4 raha miakatra tendrombohitra sy miditra anaty rano zany nalefa ny tety an'ireny tanàna reny. Ary tena nalefa hitandro filaminana any amin'ireny toerana saridalana ireny ny mpitandro filaminana ary tena ny vatsiana fitaovana ho ampy ho an'izay filaminana izay fa tsy hanendrehana antoko politika sy antoko mpanohitra. Fa matoa zao zavatra zany misy de tsapandrehetra hoe nanantena tsy nisy le vahoaka malagasy zay nampanantenaina tamin'ny 2024 fa isy ny drone nanenjehana dahalo, isy ny fitaovana raha vidy raitra tahaka ny helikoptera, ny 4x4 sy ny fitaovana samihafa ary nanaovana an'le fampisehoana lehibe teny amin'ny CCI vato saingy tsy misy zany amin'izao fotoana izao. De ohatran'izao le endrik'ilay fiainan'le malagasy satria tsy voatandro le fandripahalemana, tsy voaro le ain'le vahoaka malagasy de lasa miaina amina zavatra feno fanahina isan'andronandro de mitsoka amina toerana zay misy azy zay tokony hamokarana ary miaina amina tebiteby isan'andro ny amin'izay mety ho famokarana kely ataony satria izy neverina fa tena hoe misy an'izany UM amin'ny lafiny fandripahalemana zany kanjo tsy zany zava-misy fa fampiasana mpitandro filaminana hiarovana fahefan'olombitsy limpahefana no misy amin'izao fotoana izao. De miseho amin'ny andro marino izy Dr Elize mampiasa sainy zany ianao any Fianaratsoa mitety ny faritany Fianaratsoa zany hoe mahazo any amin'ny faritra Betsileo atsimo atsinanana rehetra iny re moa zany de azo lazaina hoe ao anatin'ny Fianaratsoa daholo zany filoalefitra nasionaly no mahita ny zava-misy any ho an'ny antokotiko Madagasikara ahoana ny tsy fandripahalemana. Ny tsy fandripahalemana ao zany de fa miteraka zo zavatra zao ny fitotonganan'ny toe-karena dia miteraka tsy fandripahalemana sokotana sosialy. Satria zay ho le lazaina hoe le fanjakana mihitsy nefa tsy afaka miahy itsony ny vahoaka hoentina ary matsiaro ny vahoaka zany fa miady rery na tamin'ny cyclone
Batsaray zany jerem-potsiny angeny tao atsimo atsinaniny hita okonga efa fantatsika hoe fizarana miakatra zara nisy navoaka ny solombavam-bahoakany zany ka izay zavatra zay ny lolony amin'ny fiarahamonina de mahatonga an'izao zavatra izao pitikafo kely fotsiny ary eo mbola ampe-averina indray le hoe ny tompon'ny fahefana sy ny vahoaka hoentina dia misy fisarahana lehibe fa raha nisy ny fifandraisana sy fampitokisana tamindreo tsy ohatran'izao ny zavatra niseho ary zay le lazatsika hoe ny famakafakatsika teto raha ny vakina tsika tsy nahita an'ireo fanambarana rehetra reo fa de mitovy avokoa amin'ny hevitra ny fakafakaitsika teto ireo fanambarana navoaka ny fikambanana sy antoko politika maro samihafa midika izany fa mila fandiniana fikonan-doha isika amin'ny zavatra misy satria ny rehetra zany de mahatsapa ny hery velona rehetra mahatsapa ny atoko politika rehetra mahatsapa fa misy zavatra tsy mandeha eto amin'ity fireneny ity ary mila fampidiniana raha ohatra ka teo tafavoaka ny fitondrana fa raha iziriziry moa izany ka hoe mandeha zao taxi bosy mandeha ny mpanenjika toujours afara de tsy fantatra zay hiafarany tsy fantatra zay hiafarany fa araka ny teny sasany eo manasa tanana fa isika moa zany de tsy mitsahatra amin'ny teny satria mahatsiaro manana didy eo amin'ny tanin-drazana amin'ny mahatsony hoe mpanao politika ary zay mbola averina ihany koa fa ny mpanao politika de tsy mikatsaka fa tsy so iombonana ho amin'ny be sy ny maro zay ny antsony hoe mpanao politika fa tsy araka ny ilazany sasany azy hoe mitady seza na mitady toerana na ohatran'izany fa tsy katsaka ny tompontsoa amin'ny be sy ny maro mitady zay aso ny mpiarabelona ka izo zavatra ataotsika zao sanatria koa tsika tsy hoe tsisy atao no miteny eto mandany andro eto fa ny politika de hevitra mianga avy any amin'ny famoahana hevitra ary makany amin'ny fanatanterahana zany aso ny be sy ny maro zay ihany ka zavatra zao mba tsy isiany sala am'izao de zay le hoe tena njerena nandinika le fanambarana rehetra teo fa de nitovy tamin'ny zavatra nyresantsika teo avokoa ny fanambaran'ireo atoko samihafa ny na ny ampanjaka teo vola avy any konko teo de zay le hoe fampidiniana fa tsy fampiasan-kery no amahana ny olana ohatra ny sala am'izay anaovana rehetrarehetra amin'ny fanakanan-dalana sy ny hoe any hoe lalàna fa tsy voatery ho ny lalàna avy akory no amahana ny olana eo amin'ny fiarahamonina maraparanantsika azy ho an'ny vaovaon'ny konga aloha zany de ity saritatra nataony pova ity i pova moa de anisan'ireo mpanao saritatra zay nanana ny maizy azy de tataka zao zany no fomba namoan'ny povy azy tamin'ity androany ity zany kazerina ny gendarmerie i konga dia zone rouge hoy povy zany dia raha mandrika zany no niseho eo zany mampisaina ny lafinjavatra tahaka izao de anjarany rehetra ny mandinika satria ny saritatra ihany koa dia natao ampitana ny hafatra ny amin'ny zay tranajavatra misy rehetra izay amaranantsika azy angamba ny ho amin'ny fizaram-baovao samy hafa moa zany satria ity mbola azontsika eo ihany ny toyany misy akoatrany hoe ministra ny fiarovam-pirenena ho any toerana misy ministra fitsarana eo ve misy an'ireo ambaratongan-drafitra rehetra manana andraikitra eo anivon'ny departemanta ministerialy ve ho any toerana zay andamina izao raharaha izao hatrany ministry ny atitany ny sega sy ny rehetrarehetra zany de ho hitantsika hoe rovina ny any heviny ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny filohan'ny repoblika de tokony hanatsahatra zay zavatra atsahatra ny any ivelany any
ho avy eto an-tanindrazana am'izao raharaha izao mandray an'izany ho zava-dehibe mihitsy fa tsy hoe raha tsy Antananarivo akory mihetsika tsy ho zava-dehibe fa zava-dehibe zao trangan-javatra misy eto Madagasikara na amoiza na aina piray tanindrazana izao ary mihitatra any amin'ny fonja le izy io ary tsy fantatrika zay mety ho fivoarany vaovao any an-toerana satria mety miodina mandritry ny minitra sy ora ny fivoarany vaovao de zany iraritsika ny amin'ny hoe hitondra fitoniana fa tsy hitondra zay fikorotanana zay satria efa mba hiverina hoe tokony samy nakalesona ny rehetra manoloana iny trangan-javatra iny zay ny amin'iny fa tena maranantsika ny vaovao dia ny hetsika nataony taxi ville zany ny ala teny Tsaramasay io marain'io de nanao filaharam-be zany ny azo ny renivohitra tetya Analakely zany izy ireo araka nitatsika amin'ny sary ity zany nampanantena ny Clémence raha nirina mo nisiny zay filaharany ny taxi ville zay reto izy reto maro be reo taxi zay nantanteraka zay filaharany zay ny ato moa zany de ny tsy fakatoavan'izy ireo ny fampidirana indray ny fanomezan-dalana ny taxi moto eo anivo ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo zay lalàna efa tsy lany tamin'ny mpanolontsaina 970 no nitsipaka an'izany tamin'ny mpanolontsaina 450 kanefa de kasaina amin'ity androany ity ampidirina ao amin'ny tanàna Antananarivo amin'izay fivoreny mpanolontsaina izay dia nietsika zany izy ireo de nanatanteraka mihitsy ny amin'ny hoe tokony zay lahatra zay ampisehonay dia ny sary moa zany ny ahitantsika an'izay reo taxi base crème ny soratra de hoe tsy mila taxi moto zay zany no soratra amin'ny taxi zay hitantsika eo namakivaky ny tanàna izy ireo tamin'ity marain'ity mbola ezahantsika ho azo zany io no soratra amin'ny taxi ny amin'ny hoe tsy mila taxi moto ho ezahantsika ho azo zany ny fivoarany vaovao fa dia tanteraka somatsara zany izay fietsehana nataony taxi ville zay ary nambarany ny mpitarika izany raha matoa Clémence fa tsy dranona teo io fa tena hatramin'ny fariny izy ireo de ampiseho amin'izay hoe tsy fakatoavan'izy ireo ho an'ny fanomezan-dalana zany eo anivo ny mpanolontsaina zay lalàna atao amboletra ho an'ny famerezana ny taxi moto zay amin'ny akabeany famarana sika Docteur Élisée manana hafatra ianao ho an'ny vahoaka ny Fianaratsoa ny atokotiko Madagasikara izay manaraka atsika amin'izao fotoana zao de ianao koa moa anatanteraka ny fidinana ny tanàna zany ho amin'ireo dynamisation samihafa sy ny hafatrafatra de ararotina fotoana tahaka izao Docteur Élisée Rasolofeny manana misaotra faniry ny adidy tokoa moa tsy an'olon-dratsy ary adidy eo amin'ny tanindrazana zany ny atoko politika tsy misy firenena moa hoentina tsisy atoko politika fa ny atoko politika no manana ny vina sy ny rafim-piarahamonina hitantanana ny firenena ka dia ao anatin'ny fameloma-maso ny atoko zany ny indrindra amin'ny faritany Fianaratsoa zao ka dia hidina ny fotony zahay zany anao an'izay anazava ny toetra raha misy eto amin'ny firenena aloha ary manangana an'ireo rafitra isan-karazany ao amin'ny ambaratonga ny atoko etsakila moa ny RMDM de sahala amin'izay koa manazava an'ireo foto-kevitra ny hoe inona ny foto-kevitra ijoroan'ny RMDM ny fanoerana ka izany zavatra rehetra zany anazava ihany koa inona no antony mahatonga atsika sahala amin'izao ny toerana misy atsika satria tsy atao tompotrano misy hono ny vahoaka malagasy fantatra moa fa ny ainao manjery ny atsika dia mbola nanaovana ny tsy ara-dalàna ihany koa dia no tapahana fotsiny ny any amin'ny faritany tsy mba mahita an'izao mivantana fa dia amin'reto Facebook reto no ahitany sasasasany zay manana an'izany sy ny radio toerana zany afaka mandray mivantana raha hoanzy misy any radio MBS ka dia tsy maintsy zany natao ny fitetezana ny faritra anazavana ny saim-bahoaka ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ary mba tsy hinanany amam-bolony amin'ny zay fiatrehana ny raharaham-pirenena ho avy rehetra ka dia makahery reo namana mpiara-mitolona mpiaraka fikambanana mpiaraka toko mpiaraka ao anatin'ny RMDM fa dia alahoery fa ny adidy tsy an'olon-dratsy ary tsy ho avelantsika
ho sala am'izao ity Madagasikara tsika ty misy an'ireo mponina ao aminy fa tsy maintsy ataotsika isan-dratany ary tsy eketsika zany fitenin'ny mbazaha hoe afaka 5-7 taona zany vao hitovy amin'ny Rwanda isika fa mahazo ny fahefana isika manome fotoana isika hoe 4 taona tokony ho randratsika zany satria ananatsika ny arena, ananatsika ny olona tia tanindrazana, ananatsika ny olona manana ny fahaizana sy ny kompetensy sy manana traikefa vonontsika ny andray ny fahefana amin'ny fomba ara-dalàna apetraky ny ary amin'ny mpamendrerana ka hoentsika anarenana sy anavotana ny firenena noho izao zavatra eo ampelantanany reto sy mahay mandamina sy mitondra ireto ka dia zay zany no avatrafatra fa dia aza kivikivy fa manomboka zao ny fanisana ny anomboka amin'ny volana oktobra iny ny fanisana ny isam-bahoaka ny amin'ny liste elektorala ny isam-pifidy dia mivonona amin'izany isika fa isika dia hifidy ary hifidy mavitrika amin'izay fifidianana ho avy. Ankoatran'izay moa dia takitsika ato zany lefika ao an'androm-pirenena andinihana n'ireo zavatra misy rehetra ireo ka ahafahantsika mamoaka ny tsoakevitra amin'ny hoe fanarenana marina ny firenena. Dia makasitraka ny manao velomantsika rehetra mpanaraka ny MBS sy ny Radio Mada amin'ny ty fandarana miara-manonja ity makasitraka ny teknisianina zay napita an'izao fandarana izao. Makasitraka koa ny namana faniry izay niara-ny tafatafa sy ny dinidinika teto. Eny ary dia misaotra ny dokotera Elize Rasolofenomanana antsika izay filoan'hevitra nasionaly ho an'ny antokotiko Madagasikara faritany Fianaratsoa sady mpikatroka mpitarika ihany koa anivon'ny RMDM faritany ny Fianaratsoa ny ara-dalana tamintsika tamin'izao marain'izao tato anatin'ny MBS Radio Mada miara-manonja ny fivoarany vaovao aloha dia ho hitantsika eo ihany dia miezaka tsika no mandray izany dia hampita arak'izay hazonay azy eto amin'ny fandarina raha ohatra moa zany ny mbola misy vaovao azo zaraina satria voatra io dia resahana miaraka amin'ny Rina Arabe Mananjara raha pitso zany isaorina ihany koa Rina izay anisany mitantana fandarana miaraka amintsika mamomandry antsika rehefa maraina iny zany ny teknisiana marobe tsy adinao ny fialatsiny dia mbola manantitra ihany zany député Rambo voafidy tetsy amin'ny distrika fahaefatra sy député Rabekijana avy any Parafaravola izay tokony nanana anjara fa neo-kevitra fa manana adidy lehibe mihitsy iny any firenena amin'ity resaka fifidianana ity izy ireo dia mbola manatrika izay dia napita ny fialantsiny farany sitrapon'izy ireo dia niaraka tamintsika iresaka raharaham-pirenena sy ny zava-misy amin'ny akabeny izay misy amin'izao fotoana izao kanefa moa zany dia tsy tratran'izy ireo ny fotoana dia nanaovan'izy ireo izay fialantsiny ateriterina amintsika ihany zany rehetrarehetra izany. Zay ary fa dia mametraka ny veloma mandrapitafa avy amin'ny mpitantana ny fandarina rehetra sy ireo solombavambahoaka ary ny vahiny rapitso solombavambahoaka fa ary adevitra hafa indray no entsika ao anatin'ny miara-manonja. Makasitraka tompolahy, makatela tompovavy.